tantara nosoratany Tokozera Rarabe Manantsoa na Itokina. Ovelomin-dralala sy Christophe Rabe Armanana. Miaraka amin'ny Louise Ravelsoa, Saoly Rakotona Nahary ary Inanja. Mandray feo sy mandrindra ra teknika. Mamy Arvony. Manatontosa. Nanja Razafindrakoto. Tendreo. Efa mba neritrereto an'ilay ihany ve toy an'ilay resantsika omaly alina e? Le resantsika hoe ahoana moa izay ry lanja? Ai lako. Leo atao anaran-janakitsika atao kiboko ty rea. Ay ve, betsaka loatra kosa ange ny resaka ifanaovantsika rehefa alohan'ny atorotoy izao ka rary ny arahantany e. Ianao mantsy toa tsy mba lany resaka izay mihitsiko. Efa mibetsaka kosa angentsika ny resaka mahakasika an'izany fa tsy voamaly akory e. Fotoana mantsy tia mandeha ihany ka so apotomoto vao eritreritra an'izany. Sady raraka ny DPA dia afaka 2 volana eo aho izany no tokony ho teraka. Izany hoe amin'ny faran'ny volana Jolay any ho any. Ny kojakoja rehetra ilaina sy ny akanjo kely mahafatifaty moa efa mba nahangona maromaro ihany tsika. Tsy androko sahady azy izany ny atongavan'ny fotoana anaovany andreo. Marina daholo izany voalazanao izany e. Fa aty lokona akanjo an'ilay zaza dia tsy nanaiky mihitsy ianao raha tsy natao mavokely ny atsasa manilany. Nitsongolohanao daholo izay mety ho mavokely rehetra tao amin'ilay fivarotana akanjo. Io indray e lahy. Maninona? So dia adio milaza fa vavikely angely hozanantsika voalohany e. Izay io ihany fa iverenako amin'izay ilay resaka anarana teo. Misy anarana izay fa masaka atao tsaiko fa ny avy any amin'ny lahy aloha no mba tiako re. Eny ary efa elaela ihany any ny eritreritra ka eno tsara ary. Ny fanampina anarako tendry ny avo. Ny anao nomena lanja. Dia ny eritreritra hoe maninona raha asiana nomena ny avo ny fanampina anarany. Nomena avy aminy ianao, ny avo kosa avy aminy sady fanomezana lehibe avy amin'ilay raha eo ambony ange io menaky ny antsika io e. Ka ahoana? Tianao? Ay, tsara kosa ka tena tiako loatra. Voateniko izay ny ka lasao amin'izay ry le ao an-tsainao e. Ny avy tena mifameno tsara amin'ilay nomeny lahy teo. Izany hoe fanampiny anaran'ny faharoa sombiny aina. Mbola vitsim-panana kanefa miavaka. Andrea maefa nomeny avy sombiny aina. Sombiny aina? Sombiny aitsika? Tena tsara ka. Eo aloha meko bakely mamy sady mipoka be mihitsy izany malalako isan'izany. Inoko fa tsapandry tsara ny bakely papa iny ry sombony aina na dia hoe mbola ao akibo mamanzy ndry Oay, tsapanao ve izy teo? Ny bitaka ery le anjelikelytsika. Tareo amin'izay ry aloha fitaom-pivavahana dia atory amin'izay tsika e. Ny bakely ny papa ty toa ohatra ny tsy hifarana koa. Mba aiza foana ry tendry. Efa mihoatra ny ora tokony ahatongavana mantsy izao. Sa mbola lasa eny amin'ny hopitaly. Nefa toa tsy nampilaza akory ty izy. Izay kosa angamba ka. Tonga ihany malalako. Io efa nifonosiko ambony latabatra ny sakafony lahy. Saika hiandray ny lahy ihany kanefa tena efa nahatsiaronao na dia naleoko tonga dia ninana koa. Tsara mihitsy aloha le tonga dia ninana e. Manjary matiny ny anohanana eo nge nareo mianaka raha mbola niandry ahy e. Hitako. Ela be tsinona. Miala tsiny tokoa rehefa diniko ny nampandrianao Mbola nandeha nitsidika ny dadato raha mily teny amin'ny hopitaly mantsy izaho io. Efa azokazoko an-tsaina ihany. Fa mba nanahoana aloha mivady malalako izay e. Tsy mangina irery teto. Tsy mangina izany izay papa. Za sombiny aina kely ange ny ato fa tsy hoe za rery akory e.
no mosombony aina kely eo bebe raha teo nandalo teo arivariva iny. I mama tokoa angeka no iveriko fa dia tonga dia namantana taty tia lazamo manko aho hoe tokony mba makaty amin'izay izy fa hitako mampalahelo sady vizana mihitsy le vadiko manenjika ny asa madinidinika rehetra ato teo tokoa izy fa nisidika fotsiny. ay tsy nandry anao izy fa nisy fiara sendra nidina tampoka honina ka ny an-tanàna dia nanararoatra nidina izy moa mbola marobe kondra raha tokony ala amin'ny any an-tanàna izy raha teo teny amin'ny hopitaly foana ary aza manako ianao fefa nilaza izy fa hipetraka aty hanampy antsika amin'izay manomboka amin'ny herinandro sady efa tena mampalahelo aho mihitsy ianao mikiry manao raharaha io ka amin'izay mandaha mafy ery aminy hoe angalana mpanampy ianao sanatry ny aharary angeny tena tsy ho zaka aza manary ianao fa mivadiko nge nikarakaraiko fa tsy hoe iza tsy akory za kosa ve moa tadiavinao hipetraka fotsiny fa tsy mba hietsiketsika mihitsy kanefa ny sasalamba sy mipasoka efa naramana olona na dia zany azako. tendry fa tono sahady ary afafa nge fahitako ny endrika eo izany sa misy tsy ny lampy manontany ampiasana tsy misy olana any ampiasana ka fa nisy inona ianao koa mampitaintaina loza ngery lanjy misy inona maty tamin'ny 5 teo nge dadatoa itojo no nampandrea tamin'ny finday tany ampiasana ahoana tsara fa ina ho nitrangatany toa hoe ny delira be tampoka hoana izy nandritry ny 5 minitra teo avy eo tsy nitentsony fa nitsipatsipaka ay inona fa efa nanary any nefa nge dia efa tsy naninona firy intsony iza tany omaly ariva iny dia aiza zany izao ny razana riva teo ihany on dia efa mety ndry zareo nidina eny an-tanàny lalina indray izany tsy mampandray meloa mariny raha fahafatesana trakafoana re ekena fa mafy kanefa zao milahatra ariko izany hoe nisy fifantohana tsony ianao tany ampiasana manina koa ary todo raha mba taty amiko aloha ny antso dia avy eo izany nampita tany aminao rehefa tonga taty an-trano ianao fa vita re iny ianao kosa ve no tairiny amin'izany io zanga moa maninona soa ihany azy izy fa taty amiko no miantso dia hoana izany izao mifandaram-potoana anao tonga aloha dia naka konze tao ampiasana talohan'ny nodiko teo lazaiko mantsy hoe anadahandreniko izay nitaiza toy ny zanaka naterany no namoiny ainy raha mpitso maraina ihany ke izany tsika dia anainga raha izany isika mazoto no any anga ianao fangano fanatanterahana didy misy hoe vonina sy tsy vonina sy mazoto sy tsy mazoto izany koa mba hafa koa za mifanontanianao izany ka fa za kosa aloha tsy hijanona rehereto tsy izany angeny tiako ambary zarako azy ianao mba makany fa ny avy-zanana mety ho azonao hoany no mampana fahoriana raha teo no atondia fa tsy hoe fialan-tsasatra ka sao dia ho reraka fotsiny ihany ianao amin'ity kiboko fantatra ho ihany koa fa lalana tao dia tongotra ny miditra makany an-tanàna iny fa tsy tonga ny fiara saina tsenain'ny ankizy amin'ny bisikileta re efa hitan'ny olona kosa ve ty kibo be ako ty kiza mbola mpanao raharaha be ah eo sady mba manotrona koa re na dia hoe amin'ny mahasolondrainao azy fotsiny azy efa ela raha teo tsika ny tsy nidina tany ambanivohitra eny ary tonga dia homakomanina zao daholo izany izay entana tokony hoentina fa vao maraintsika dia anainga sao tsy hahatratra zotra voalohany io fa ampianao kosa aloha fa tsy mavita miondrikondrika be eo eny rery vady malalako dia mamangy amin'ny fahoriana ry serytojo mahereza fa izay no anjarany tombon-dalana ihany koa ny azy fa na iza na ise samy tsy maintsy mbola hoany avokoa tsapako loatra ny mahazo an'izay satria efa nylalovako ny toy izao namoy ray miteraka ary tsapako fahandrony izany ankehitriny dagato raha teo efa niraisiko toy ny raiko
ndraiko izay nafoky tsy fidiny tamin'ny fahazazako. Misy indray moa rahalahako foana na tsy nisy azy izany. Averiko ihany izany na dia efa vita teo aza ny famangina ny raisan'ny fianakaviana. Marina izany ry Tojo a. Mila mitraka ihany koa tsika ho an'ny Nento e. Misaotra ry izy mivady. Mafy izao ary tena tsy nampozina. Omaly n'iny nidirany hôpitaly iny izy mbola tena natanjaka be. Mbola nanao rahatany an-tsahatany. Mbola naka vilona sy ny sisa. Nitolakandro iny nefa tao nandorabe toy ilay nahazo azy farany iny ka napiditra hôpitaly azy koa volana vitsivitsy lasa izay. Tena tampoka ihany na zany na tsy zany aza amin'ny fahalasany satria efa nisalama izy ny dokotera. Tsy ampy alina efatra akory izy teny amin'ny hôpitaly dia iny maty iny. Ray tanàna aza tsy nentininy hoe lasy remedy. Atao ahoana fa efa izay no anjarany. Aitoko moa efa fanondroany tamin'iny izy no niditra hôpitaly tao anatin'ny 3 volana no io areti-po io ihany. Ie, raha araka ny lazain'ny dokotera dia areti-po efa lalipaka ny nahazo azy. Izay ny antony nampandora azy ary izao mitarika amin'ny fahafatesan'izao. Tena mila mitandrina ihany amin'ity fihetsem-po ity na dia maro aza ny zavatra tsy ampoizina tsy mampalahelo amin'ity fiainany ity a. Marina mihitsy izany teninao izany a. Ary manao ahoana tokoa ny Nento ao e. Mbola tsy tafahoana manokana taminy mantsy izahay fa ilay famangina teo ihany no nifankahitanay. Ny mpamako koa moa tia mifanesika be. Dadatora teo moa mpampianatra taloha. Teny amin'ny hôpitaly teny ihany nahitako azy latsa-dranomaso. Fa rehefa taty an-tanàna toa tsy mbola tazako mitomany izy. Izay tany amin'ny takona angano no tsy fantatro. Te ampiseho aminay koa angamba izy hoe mila mitraka foana. Vehivavy mahery fo aloha raha imamy. Tsy tiany alahelo koa angamba izay sy ireo zavikeliny dia izay ny tsy hitomaniny eo masonay. Nefa maolana baviko izay. Tsy efimpiry ny famonjena teo fa safitry ny ranomaso. Ilay hoe anabavinao tena ampihetsika be ny areti-pony noho ny fitsoahana anara-dehilahy ve? Izy indrindra. Kanefa tamin'ny fahavelony tsy nohen'olona fa nilozana nanaraka an'izao vadin'olona rehetra izao. Aleo aloha mipetrapetraka eto an-davarangana eto ka mba makamaka rivotra kely aloha. Ny ao an-trano koa toa hiboka be foana amin'ilay misy mamaky. Na ny efitra sasany koa aza toa fen'olona daholo. Tena hafa ihany ny rivotra ty ambanivohitra. Tena tsapa hoe madio na dia fangaro fofonjezika tampoko izany aza indraindray. Ary efa elaela ihany na tsikaritra nitsy raha matoa somary ilay bebe itsy mijoro etsy anjoro tokotany etsy a. Totra mangatamaso aty an-davarangana aty izany fo ty izy. Rehefa mijery any aminy a dia mody ahodiny ny masony. Sa ve izany dia izy fitombatomba sady ireo olona hitako namangy niaraka taminy teo toa efa lasa daholoko. Sa mety mbola misy olona andrasany? Lanja? Ay ve Tojo e. Tena miala tsiny re raha nanaitra anao a. Hitako ny tsamboatra be mihitsy mantsy ianaoko. Tsisy tsinika. Tsy izany hoa fa nisy raha fa lasa iza koa ilay raha matoa teo. Tena tsy hoe ny natsimotra sa ny navaratra nefa saika ho anontaniako any Tojo so mba fantany hoe izy. Nisy ino ianao? Tsy nisy inona ka fa ina tokoa aloha ny tadiavan'ny Tojo ahy e. Ay, iny farany eto mbola nakatoerana tsy amin'ny olona vanjinatsy e. Za moa nandeha mivoaka kely fa manebotra be anao dia nampitondraina an'ity fanalahidy ity. Ay. Tonga dia makanesa hono any an-trano raha hitsotsotrana toy izany e. Izy mbola tsy fantany raha ho tafiala aloha na tsy. Ay, sady lasa mandrivotra mangatsika koa izany andro izany koa. Misaotra Tojo a. Tsisy fisaorana Lanja. Andeha hidina amin'izay aloha zany e. Azafady kely nge, sao dia hitanao tokoa tendry. Tendry? Ie. Niara mipetraka tamin'ny toerana vanjina ihany izy teo fa toa ohatran'ny nivoaka ihany koa. Mety nakao taxi ngamba.
Zaho kosa aloha tsy mahavita misisika ao fa raha sendra hitanao fotsiny izy dia lazao hoe efa any an-trano sao izy sairana mitady eo a. Eny re. Vita ihany le tsy ny fandevenana. Alina ray ihany ny andrasana ny razana. Voasitrika any amin'ny toerana misy ireo razambeny izy iny. Toerana izay tsy petrahany mandrakizay fa toerana iandrasan'ny fitsanganan'ny tena maty. Mbola haritra firiana tia marina moa izany nareo. Raha afaka pitso alahady izay no mikasa niakatra mba manararoatra miova sy maka-rivotra kely aloha 3 andro ihany koa ny konseoko. Izany hoe farana raha pitso sapotsy alahady moa ny ao ampiasana tsy miasa ka amin'io izay niakatra miaraka amin'ny mamy. Ay, sady ela marina efa ela ny tsy nandalo taty efa lehibe daholo ankely izy reny sipa kely tamin'izany fotoana ireny Ko raha tsinona letsika mbola hitady sipa ihany kanefa ny tena azy ty efa ho ray ianaka. Mba vazivazy fotsiny ny ahy izy sao takalazay ny lahany amin'ny lanjy eo Ary sy ety tena tsy miova mihitsy amin'io kianiany io Mba asiana fomezana koa ny fiainana indraindray Zay aloha Ary lasa iza tokoa lanjy to tsy tazatazako mihitsy izy na dia amin'ny tolakandro teo na teny amin'ny fandevenany na i mama koa aza to tsy tazatazako teo mihitsy mety efa ny an-trano izy mianaka angamba. Dia modi marina amin'izay ary aloha lesy fa asaiko alamin-damindra io ireo fitaovana rehetra ireo sao koa hifanehitra amin'raneny toa atiako le tiako izany dia hita teny enina mafy eo. Nylaza tsy nahazo aina mihitsy izy tamin'ny atoandro teo dia naleoko nanaraka azy nody. Izay ny antony tsy nahafahako nanatrika amin'ny fandevenana. Tsy mahazo aina hoana? Dia efa manahoana izy amin'izao? Tonga dia mekara rehefa makamakainao ambony fandrinao izy Izaho mbola mamahana kely an'irety vorony reto vetivety. Manahoana tsara hoe zato ianao ry lanja? Tsy azoko tampoka teo any haiko tamin'iny pastera nanomboka nandray fitenenana iny tono hoe nidina be izany ny kipoko sady mavesatra be tsy haiko hoe naninona. Tsy nahazo toerana napetrahana anga ianao sa nanao zavatra mety nandreraka sa nidiran'ny rivotra? Za efa nisy nanoritra seza manokana mintsiko tsy hitako nefa izay hoe zavatra nandreraka nataoko teo. Za zange mipetrapetraka foana Dia mety ho inona izany? Mety rivotra angamba ny andro raha teo koa mandrivondrivotra izay ihany. Na izany aza nefa efa mba nanao akanjo mafana ihany efa tena tsy haiko ka. Maka aina tsara raha aloha ianao Tia aloha reto sitreny rano mafana. So mantsy nidiran'ny rivotra tokoa dia mila zavatra mafanafana. Inona izany ry mama no atao Tsy efa mba azo azy ve tamin'ilay nosorana diloilo teo Tsy dia tsapako nisy fiovana aloha toa mbola mavesatra be foana. Tsy maintsy makeny amin'ilay nresahako andriky teo ihany izany ndiry lanja. Ino koa va olana akaiky indrindra koa? Fa resaka iny izany lazainareo mianaka izany Eny amiko aloha ilay izy tsy misy olana fa nihevitra fotsiny sisa no andrasany Momba ninona izany ry mama? Izao rery tendry misy mpanotra mahay izay ho ery an-daviovaratra ery Mpanotra mahay? Efa nresahako any lanja teo ihany. Razanamanga izay ny anarany. Renjaza tena mahay izy io dia hoy aho hoe maninona raha mandeha eno izany raha mbola tsy metimety ihany ny fahasalaman'ny lanja raha maraina. Ny andro manko izao efa maizinako. Lanja raha teo ny laza fa efa nisy fotoana nareo nanatona an'ireny-renjazy ireny tamin'izy nandosina lolo lava tao anatin'ilay 3 volana voalohany tondrany voaka. Raha izany maninona moa raha iny efa nahazatra iny ihany no anatona antsika Dia andro raha afaka pito ve izany vao hitady vahaolana nefa izao mila fitsaboana sady ny ramatoa fandehanantsika iny koa aza ange toa hoe lasa nampifana ny zanany
tsy misy tokony hampahanarany amin'ny razanamanga renjazy efa zatra raha zany. Izay raha matoy izay nge nampiteraka an'ireo vehivavy rehetra ety amin'ny manodidina ety indrindra tamin'ireny mbola sarodalana be reny taty. Ay, efa matoana izy nanao an'io asany io tety. Salama tsara daholo izay rehetra nampiterahany hatreto afa-tsy hoe ireo izay tena sarom-piterahana angaka tsy maintsy hamonjy hopitaly. Kanefa ny hopitaly tsy misy raha tsy alavitra be. Maharitraritra mihitsy ny sarety vao tonga any. Na makany andrenivohitra mihitsy aza ny sasany. Dia ahoana izany ny hevitra Hortensia? Fa aiza ny misy an'izany ramatoa izany anefa? Aleo raha-pitso maraina nareo entiko eny. Na rehefa andeha hiasa maraina iny tojo dia andrasanareo eto. Mandalo eo mantsy ny lalany. Eny ary mama. Ory izy mianada, mba handrinikena nge ivaravarana ny tany any io Atory ny tranony ramatoa Razanamanga zany nareo? Enrery azafady araka lefa nilazaiko an'sia teo hoe mila makeny zay fa tsy mbola ny tsara ihany ny amin'ny lanja. Ay, ndao ary efa mivady sy diloilo Efa nividy izay malariva na nosorana ny kiboko ka. Sy ety tokoa moa izany efa 3 anaka sahady izay ty afaka kelikely vao mba hanana anankiray. Nefa dia 3 taona monja ny elanela taonantsika. Mandeha marina ny fotoana. Za kosa ngely kely nanambady. Hitan'lahy ihany moa reny tsy fahaizako reny tany am-pianarana ka dia tsy naleoko tonga dia nanambady avy hatrany. Moa fambolena sy ompiana raha teo no hitako hoe manavanana rehefa nanaraka an'ireny fifanana ireny dia izay no antony diko taty karakara-tany lazana ihany koa. Sady nijery any lanto sao dia lasa andry zalahy Aiza kosa lesy 4 volana moa izany sisa mandrasana dia ho tonga ty vahiny kelinareo ty. Raha araka ny DPA dia tokony amin'ny farany volana ambony anteraka. Izany hoe amin'ny farany volana jolay any ho any. Afaka ray volana sy tapany mahery kely eo nge izany sisa ry izy mivady Miomana amin'izay izany lary tendro fa hitaiza. Karaha izany nge tokony anaraka fiofanana kely eny amin'ny singa izany aloha. Sy raha teo efa azo atao hoe manandratraikefa mifity izany. Nareo lahy reto koa. Ny fitaizanako everiko samy manana ny hita fa mety mandeha ho azy koa io alaina milamina fotsiny. Efa tonga kaitsika koa. Izany ve? Ary ndresaka fotsiny. Ritrany fa-efatra mitafy bozak'rila izy le somary miatakataka amin'ny rehetra io Io misy varavarakely miloko menamena somary vasibasika io ve? Io indrindra. Izay aloha ry izy mivady fa mbola makamaka kely koa misaotra ry tsy dia mazotoa. Dia ahoana izany ry lanja? Tsy aholo le Razanamanga fa lasa nivoaka vao kelikely teo raha araka ny filazan'ireo ankizy mbola aloha tetsy an-tokotany tetsy. Ka nahoana ny tsy mifanena tamintsika? Tsy ho tsikahatra tojo ve raha ny fanolitsy tamintsika teny an-dalana? Anga moa raha hoe lasa nivoaka izy dia voatery tamin'ny lalana ny diavintsika iny nalehany. Fotoana fandehanan'ny olona ny atsara teo ny ora toy izao ahoana ry izany ny hevitra iandreto ve izany sa hiverina ny an-trano aloha? Aleo hiverina ny an-trano aloha ka. Ny trano kosa dia hoe lavitra be manakory ka hoe andreraka. Ka izay faharerahanao izay indrindra nge ny tiako soroany. Ka tsika ary ve izany dia hita naka iandro fotsiny eto nefa tsy fantatra akory izay hiverenana. Sady akambonina akanjo mafana ihany koa fa taona anjombona tampoka teo ty andro. Saika ho entiko ihany ilay izy teo ka adiniko teo ambony fandriana indray izany. Ndao ary ho gaga zao mama hita hoe verina sahady tsika. Ary toa verina sahady le retsy sa tsy tratranareo tao Razanamanga? Tao hoe mbola nisy dina lehan'ondro mama. Dia naleonay aloha nody dia rehefa kelikely eo izany miverina indray. Mety mbola lasa ny atsaha angamba.
ny mahavoa azy iny koa nge vatoko boribory. Izy daholo no misahana andreo asamandrara madinidinika eo an-tanàna sy ny any an-tsaha. Tsy vady zanaka mba hanampy. Eny ireo zafindrahavavy no mba manampy azy hoe rehefa tsy mianatra iny. Fangaty koa zany ramatoa izany efa maty vady sa tsy nisy nakavady mihitsy? Aiza koa ny dia hoe tsy nisy nakavady. Nanambady izy ka fato hoe nisaraka. Efa tany amin'ny tanin-drazan'le lehilahy mihitsy aza nge izy no mipetraka. Ohatry ny hoe tany amin'ny faritany tany angamba fiavian'le vadiny. Fatao hoe tsy nety nahazo zaza hono kanefa efa taona maro mivadiana. Dia izay ny tena antony nampisaraka azy raha ny resaka reko. Mampalahelo izy raha izany. Tsy efa 20 taona teo izy ny tany amin'ilay vadiny io. Mety nijaly izy ngamba tany raha ny fandiniako azy satria tamin'izy miverina teto toa lasa nyrona be. Tovovavy tena tao anatin'ny hatsaran-tarehy mihitsy manko Razanamanga no nanaraka an'ilay tovolahy tamin'izany fotoana izany. Anisan'ny nampitsiriritra an'ireo tovolahy teto an-tanàna mihitsy ny bika aman'endriny. 15 taona teo eo angamba izay raha tsy diso ny katsoko no miverena ny teto indray. Dia io izy lasa renin-jazakely io. Fa ny tena tsikarotro fotsiny ho dia lasa tsy nazotona andeha niangon'izay izy hatramin'ny miverenany. Kanefa nandray aman-dreniny aza anisan'ny olona tena nahery fo tao am-piangonana. Tsy hoe mitsara azy akory raha milaza an'izany fa zavatra mba tsikarotro fotsiny izay. Mety hoe nieritreritra angamba izy fa ny angaran'Andriamanitra raha nandinika ny lalam-piainany. Ny vady nandao, taranaka andimby tsy nisy. Mafy kosa aloha izany hoe tsy mba misy taranaka andimby izany. Izany ihany fa efa ho masaka reto ny vomanga sy ny saonjo fa nanalonareo dia tolakandro indray miveriny. Andro vary sosoa ho an'ny lanja sady azo nitendry atao tsindrin-tsakafo ihany koa rehefa avy mihinana ankotrany. Tena misaotra ny fikarakarana ry mama. Tsisy isaorana rea. Iza indray moa ny sahiranako eto raha tsy nareo zanako Io kosa kay efa misokatra ny varavarana ka. Eny tokoa. Mety efa misy olona zany ato. Nda hoe tondonina. Ode! Aiza olona? Zany fa misy olona midina avy any ambondriana any. Manahoana ry anakisany mandro soa aloha ato amin'iny be Razanamangy. Mety nareo zany le hoe nitady atetany maraina. Manahoana ny be Razanamanga? Zay tokoa no nitady anao teto Za aloha nitendry dia izy kosa no lanja vadika. Totra ny efa hitako angety raha matoty fa tsy tia ve le raha matobe nandinika tary amin'ny famangina iny. Le za mipetraka teo an-davarangana. Tena izy mihitsy dia iny saron-domenamena misy saron-draozy fotsy iny no tena tadiavako azy. Efa an-dalana niverina nakaty trano aza nge zany no mifanena taminareo teny ambony tery tsy fantatro fotsiny hoe ay olona avy nitady fanena taminay hono. Kanefa zaza tsy nahatadito hoe nifanena tamin'izany akory. Sa mety hoe tsy reny fitafiana reny nanaovany teo. Mety varendresaka koa angamba izay. Raha niendrika ry tovolahy atao tsy dia vahiny amiko intsony tsy zanaka ranety Ambotsinanana moa ianao? Zanaka ranety Lamatoa. Nandevina ny Dadatoramilo no tena nidinanay taty. Fa sady mba nanararoatra namangivangy fianakaviana sy mijerijery tanàna fa efa ela koa tsy taty Renina ry tia mahazo an'lanja Toloza no mandinika ilay olona fotsiny fa ny fiarabana aza tsy voavaly ny hatramin'izao. Tsy nisy nanapo tokoa aloha iny nahazo Andramily iny Izy anefa mbola tazako tsara nanao raha teny tambaro maly nidirana hopitaly iny. Efa tsara levenana iny ny maty.
ary tao variana be ho a madama kely landy izany azafady indrindra re misy malasa kely ny saiko fotsiny tonga dia mangalatoerana ary misaotra re efa miandriandra ny fahitako any ramatoa kely landy izany ka inona ro ny natondehanareo mivady misy tsy metimety trano misy zavatra tsy azokazoko izany koa atao amin'ity trano ity ka tsy haiko hoe inona efitra roa ambony ambany ilay trano dia izy rery ve izany mipetraka ato izany ho ny ry lanja manontany ianao nge le olona oay azafady rery ny mberasana manga ahoana tsara hoe ianao izany aza moko manao tsy metimety nga ho azy ato izy tsy haiko azy mahazo ary ny berasana manga fa tena ohatrany tsy azoko mihitsy ny haiko ohatrany hoe mihidina be izany ny kiboko aho hoe zahako vao iny ambonina akanjo iny dia midaboy eto amin'ity farafary ity efa nibatsy menaka nareo ie ilay diloilo ny vidiana ry tendry aiza mono nasiako azy teo andraso hoe retoko aika aleo ngambo izany voaka akarivotra kely eo tokotany ao fa maninona koa nefa raha mijanona aho aferam-behivavy ny eto fa aleo ivoaka kely mihitsy ka ao akaika eo ihany raha misy ilanao aferam-behivavy ahoana koa azondoto hoe ty akanjo ity aleo aloha esorina mihitsy ty ivelany ity fa manelingelina be zay tena midina be tokoa izany kibonao izany izay ny tsy mahampahazo aina ianao io orina milamina fa tsy maninona tsony io avy eo ary iny ny menaka miloko volotany ampiarahanao amin'ilay diloilo iny izany menaka mampafany ty anaka fampiasako hatramin'izay amin'izay mihoatra ato amiko ato zay ka manahoana amin'izay toa tsapako ny maivamaivana izany ny tenako ainga mpiasa kosa le otranaoko dia efa dio manao zavatra mety handreraka efa akaiky mihitsy mantsy araka ny tsapako azy teo mety amin'ny faran'ity volan'ity ihany azy ianao dia ho teraka amin'ny faran'ny volana kanefa ny dehibe amin'ny lasa fa tokony amin'ny faran'ny volana ambony tena azonao antoka ve izany ry neny berasana manga tombatombana ihany ny kanefa izay no hitako tamin'izany tsapany kibonao teo tendry midira amin'izay fa efa vita ny aferam-behivavinay ka hoana mba nanao hoana ny fahatsapanao ny tenanao zao sa mety elaela vao mahatsapa fiovana tena tsy maninona ka mahatsiaro maivamaivana mihitsy aho izany sala amin'ilay tamin'ny vao tonga teo tsara izany alohan'ny sarahana neny be dia ndraso tia mba misy azy tanana kely tamin'ny nanampianao anay tsy fomba ny manda azy tanana anaka ka dia misaotra rery anakisany iengany mba ho tonga sony vahiny kely dia misaotra indrindra rery ny berazana manga mandra-piona rery anaka so adiny ilay ambonina akanjonao ao eny tokoa sady ny nangatsika tokoa izany andro izany nanahoana amin'izay izany ianao zao ry lanja efa tsy manena tsony ka tsara izany tena mahay tokoa ilay razana manga fa ohatry ny hafahafa izany ao amin'ilay trano sa tendry tsy nahatsikaritra an'izany za moa mba gaga amin'ireny fihetsika ao ireny mihitsy voadininy daholo angery mamy izay takatry ny masony tao amin'ilay tranon'olona izany izany hiditra tao anefa toa tsy nahatsikaritra zavatra fahafa izany mihitsy fahafahafa manahoana tokoa izany retsy tsy haiko ny manazava azy fa hafahafa fotsiny inona koa moa tsikaritra tendry eo ianao aza mivoaka tany ivelany tany ohatra ny hoe misy zavatra tsy matiko lolo izany na aminy na ao aminy sa ve ahoana sa ve hoa mety hoe no le nandendiniany atary amin'ny famanginandrineny toy iny dia lasa tsy azokazoko azy izany koa izy nga nisy an'izany koa fa nandinikanao ahoana razana manga ry lanja hita ao hay tokoa moa mbola tsy nitantaraiko anareo efa hitako izy iny tary amin'ny famangina
Zaho le nakanaka-rivotra teo an-davarangana iny. Mijoro tery, anjoro tokotany tery sady ohatra mandinika be ahy zany. Tsy haiko aza raha efa ela izy ny nandinika teo fa voatsikariny nijery tany aminy aho dia nahody ny masony. Taitra tampoka moa avy eo fa natso nitojo. Nivetivety teo tsy hitako izay nalehany rehefa saika anontany antojo aho. Mety hoe ianao lehibe voka angamba ny antony nahasarika ny masony hijery anao e. Amin'ny maha-renin-jaza ohatra na tsy haiko e. Renin-jaza ve aminao tsy efa zatra mahita vehivavy be voka e. Tsy efa leo aza. Dia asa reka fa hovaiko kely aloha ny tafy e. Ie. Efa vonona tokoa ve izany mama hiakatra hiaraka aminay raha ampitso e. Efa napetrapetrako daholo ihany aloha ny raha ty e. I sedy kely atsatsimo no asaiko manara-maso ny biby fiompy sy mahandro sakafo rehefa mianatra izy mianadahy. Dia ny any an-tsaha ihany koa. Izy nefa nahazatra sy azo kitokisana mantsy rehefa misy dia alehako tampoka. Ny vary eo efa misy ao amin'ny kitapo. Ny vola midoloka sy ny pitsipitsy nefa napetrako amin'izy mianadahy. Ay, ao fa hiezaka handefa amin'izy dahy ihany koa izay raha toa ka ilay izany ro mama. Ito re, ny fetrehana fahatongava amin'ny vahiny kely tsika ty aloha izao ny lola aranako. Herinandro sady izay no tena avy tany ambanivohitra. Salama tsara aloha ny fahatsapako ny tenako hatreto e. Indrindra fa taorian'ilay ohatra natondra zanamanka eny. So ihany koa fa mba misy amin'ny mamy eto manala fahasahiranana. Efa lasa fahazarana izy tendry amin'izao ilay mandeha tongotra kely vao maraina. Tsy tonga dia maka-bus avy hatrany izy rehefa mandeha miasa fa mandeha tongotra miaraka amiko aloha. Amin'izay mba mitroka rivotra madio vao maraina no manatanjatena. Indroa na intelo isan-kerinandro eo. Efa vonona ve ianao ry lanja? Efa vonona re. Toy ny tamin'ny talata teo ihany no ataontsika. Za zany etsy amin'ny sapanana vao manakana bus. Ianao kosa hatreo no mandray bus miverina mody mba tsy ho reraka ny ditongotra. Izay zany aloha ry mama fa lasa vetivety izay a. Ien re anako. Areza zany. Sady mamanala be koa ato zany a. Toa misy jero mitsolopolopo manazava-levitra kanefa tsy tazako hoe aiza. Evitrina dia evitriza. Misy zavatra maro samihafa ireny tazako mantona amin'ny rindrina sy mipetraka eny an-joron-trano ireny. Misy sarina karona maromaro sy voan-javatra hafahafa. Toa maheno zazakely mitomany sy olona mandrotsorotsy koa kanefa toa tsy hitako hoe aiza. Aiza izy izany. Eo afovoan-trano eo kay. Eo koa ilay jiro mitsolopolopo fa misy olona manakona fotsiny. Miamboa koa tsy dia tsy tazako ny endriny. Misaron-doha amin'ny lamba maintimainty ka sarona hatramin'ny lamosiny iray manontolo. Ny feony aloha toa tsy vaovao amin'ny sofiko e. Raha tsy mety mangina mihitsy ange ilay zaza rotsorotsiny izany e. Toa vao maika aza mitomany. Fa iza ry olona io e. Aleo hoe anatonana moramora. Misy mitazona nefa izany tongotro izany. Andriamanitro, misy bibilava vaventy be miodifotra amin'ny tongotro ilana. Reto koa ary misy namany hafa maro be. Andriamanitro, misanasana mampatahotra reto vava. Vonjeo! Lanja! Hoe, mama. Fa inona nazo indry? Toa sady tsemboka no mikofokofoka. Reko ny teniteny izay mantsy ndry teo farany dia niakatra mihitsy anjery. Nanofa ratsy a mama. Zany? Bibilava be dia be. Ary ny anankiray namatotra ny tongotro. Bibilava? Eno a.
Angefa tantaraiko amin'ny mamy e. Mama! Ay, tonga ianao. Mbola sahirana kely napiripirina tato an-dakozia tato koa dia saika tsireko e. Ary mba naharitraritra indray lany izany androany sa mbola nisy dina le? Nanararoatra ny jeritrondro kely atao loka ary mama. Ny ampy kely izany ny dia tongotra androany. Somary vizamizana kely dia nalaoko nandeha siklopos rehefa nody. Mba karakaro kely ange io mama azafady. Eo ary. Endasina atao mikarepoka tsara fa izany izao ny tsaron'ny vavako. Enao angeo tsy tokony hanao reraka be. Efa nilaza foana hoe afaka mandeha miantsena na dia lavitra aza misy zavatra ilaina. Ndray mitorakrizy izao dia zavatra tsy misy raha tsary ampivoatsena be ary nefa nandehananao tany ihany. Rehefa mba samy mivoaka ny ihany kosa very mama tsy tonga dia vidiana izay ilaina. Mbola ianao indray ve niverina any nefa zaza mba havitany ihany? Ieny mba tsy hareraka be andringa eny antony ilazako an'izany. Manjary be tesy ny tendreo koa ako. Eny ary ao fa rana ny teninao e. Fa hoany tokoa rehetra. Endry mama? Ray volana mahery kely moa izany sisa nandrasana. Amin'ny farany volana Jolay. Efa marana amin'ny volana Jona manko tsika ty koa. Hitako ery ty poziko mitaiza ny volon-javiko. Kely sisa dia hitaiza ny sombiny ana kely bebe ranety. Elo ary rety. Vavy kely izany ny voalohany zafy ny mamako. Ary aizako ary izany misy azany. Mangina be sady maisimaisy. Toy ny hoe lalatany angezany itsahan'ny tongotro izany mahatsiaro tena vizana mafy ahy izany. Toy ireny hoe nandeha tongotra efa ora maromaro ireny mihitsy. Fa makaiza ary ty lalana ty e. Lalana tsy dia vaovao amiko loatra. Ary ino retsy aloha retsy. Eo etiny ana tsara. To fasana. Zay vao tadidiko. Lalana makany amin'ny fasandry tendry ty lalana ty. Nanofy ratsy aho. Rendrika teto am-pendrasana sakafo atoandro teto akay. Le fiome matsiravina naitra teo. Andriamanitra fa inona ty? Fa maninona ary azany? To mandeha raha be? Sanatria mihety jaza ve? Tena mila manatona hopitaly mihitsy aho izao dia izao raha izao ka. Mama! Kay! Fa misy inona rehetra aho? Efa vita koa le loka raha anao ndry. Manatona mihitsy aloha mama ty ka. Fa misy inona e? Dry, ary inona reto? Andrekako? Tsy haiko azy mahazo ary mama. Tsy mety mijanona nge le raha e. Andrekako, fa nahoana tokoa ary. Aleo maniko malaky ny entana so efa teraka tindry. Tonga dia andeha sikloposina taksi sika mamonjy ny hopitaly. Avy eo atsoko tena. Ainganara ary mama. Ina ary ty mahazo aty Andriamanitra. Sombiny haiko ny tena tahorako. Ampio resay raiko. Fa ahoana tsara hoe ry mama? Aiza zao lanja? Araka le fanlazaiko tamin'ny finay teo iny ihany e. Nandeha ratsy nijanona izy ary tsy maintsy nahiditra boloko ny didina. No didina? Ie, raha araka ny filazam-pitsabo teo dia tokony tsy mbola teraka lanja e. Na le zaza aza mantsy tsy mbola vonona izay hivoaka akory ka tsy maintsy niloso tamin'ny fandidiana ihany hono e. Le ratsy nety nijanona sy very raha be loatra. Ato misy alanja. Tanao, mbola io izy io matory io. Mbola tsy lefa angamba nerin'le anestezia. Ary ny zanako? Ay sombiny aina kely. Tsy maintsy nampidirina couveuse izy satria teraka tsy ampy volana. Mbola misy tsy tomombana tsara hono ny toe-batany. Mbola tsy mahavita miaina tsara amin'ny tenany ihany koa fa tsy maintsy nasiana oksizeny. Dia tena teraka tsy ampy volana tokoa izany ny zanako. Mieritreritra tamin'ny voalohany hoe mety fotoana tokony nahaterahany ihany izao fa
nareo ohatrany diso-katsoko sady farany volana jona le nilazaindra zanamanga nareo dia io izy teraka io kanefa rehefa nanao fizahana ny mpitsabo dia tsy tokony mbola ho teraka mihitsy ny le zazakely. Zaza nge mba gaga tamin'ny tenin'ra zanamanga iny efa nahita n'le zazakely zany mama? Ie, tamin'izany anatitra fanafody sy fitafiana ho azy teo. Dia nanahoana izy ao ry mama? Izy ao izy aloha raha amin'ny ara-batana azo atao hoe matanjaka ihany raha ampitaina amin'ny akamaroan'ireo zazakely ao na dia hoe tsy ampilanja aza fa zao tokoa hoe ahoana? Efa manomboka sahady ange ato ny fividianana fanafody na ho an'le zazakely na ho an'ny lanja efa rosi tsy latsaky ny 5 sahady izay no ao. Efa nitondra vola mihitsy aka so ihany keo efa nisy tahirina angononay manokana hoe entina etrehana fiterahan'ny lanja. Tsara izany fa zao efa niezaka niantso ny zoky vaviny lanja ihany nampy amin'ny mama. Naingany tamatavo ondry zareo raha ampitso ny reny mantsy mbola tsy salama tsara. Efa nampandrenesika ihany koa ny tany an-tanàna mety ho avy eo koa ny tojo ny vady. Ndry tena mampalahelo ary ty zanako, tsy tiako resahana aminy koa aza ny resaka eniko tamin'le mpitsabo sy tazera teo hoe ny zaza teraka 7 volana mbola misy fanantenana kokoa noho ny ahavelona azy raha ampitaina amin'ny zaza teraka 9 volana. Eo amin'ny 7 volana hono le zazakely efa azo atao hoe vonona hiatrika ny fiainany ety ivelany, fa rehefa miditra ny 9 volana dia misy zavatra miovandray ao amin'ny vatany ka sarotra ho azy ny ainy ety ivelany raha hoe amin'ny fotoana iny izy no mivoaka. Telo andro sahady zay ry mama nandriko teto amin'ity fandrinan'ny hopitaly ity. Eno ary etsy. 3 andro koa ny diran'ny sombiny ena couveuse. Afaka mandeha mitsidika azy eo tokoa ange sika rehefa ndry ampianarina mamindra rehefa avy eo sady ora fisokafany couveuse ihany koa rehefa avy eo. Tena ontsy ary mama ny foko mahita azy ao anaty couveuse ao tsy azoko atao akorina ny mempofina ny mamina azy atao tratrako fa dia ketika ihany mba azoko atao. Manana fanantenana fa tsy maintsy ho avy ny fotoana fahandriam-pofo sy amihana azy. Tafiditra iny le blouse satroka fotsy dia mifikira tsara amiko ihany ndry Zay ka ndry mahasosotra kely anety isanako tata sy neny ty. Le bakiraro satroka ba mavikely feno sarina fona no fa ndry ato. Mahontsy ery mahita an'ity tana kely nefa matany tsindro mifanjaitra sahady ampidirana serum. Fa reto ratsy any aloha dia tena nendray nafindra mihitsy. Eny tokoa somary lavalava rantsan'izay mihitsy tendry. Ny fanondro tongony aza lava noho ny akibe tongony ko le tanany afokony kely ity koa dia tena nitendry nafindra. Jere mamange tsikiri sady mandinika rehefa nikitiako ny faladia keliny maly anefa taony tomany. Mila mazotomana foana koa sombinaina kelinay amin'izay miakatra foana ny lanjandry fa tsy midina tahaka n'le omaly. Tsy mitsano favaka ao andrinina eny. Tena enjany ty fandehambola aty amin'ny hopitaly ty ry tendrika. Mitsorika sala amin'ny fikoriana ny rano. Vao 5 andro izay ny toeran'ny sombinena tao amin'ny couveuse dia efa nahafeno finosana vitsivitsy sahady ny rosi mpanafody. Aza miasa saina loatra amin'izany aloha manana finoana fa tsy maintsy hivoaka tao izy raha sitrapon'Andriamanitra. Fa mba nanahoana tokoa izy eo tamin'ny risy mamanitsidika farany teo navitribitrika matetika ny fahitako ny sombinena teo aloha fa tamin'ity androandroany ity kosa ohatrany hoe mitady ho very-hevitra sy fanantenana izany ary tendry. Fa nahoana ka miramira ny endrika ery izy ange ny fahitako azo maly arivo izay Tena tsy haiko ry tendry ankeo izy ohatra malay mihetsika hafahafa izany. Somary mangamangana ihany koa ny tenany sady
hita hoe tena reraka. Mbola tsy nahita masoandro izany antsona hoe fimpisahan'ny masoandro izany akory ty sombiny antsika ary tena dia efa mizaka amin'ny mafy sahady. Aza mitomany toy io moa e. Izany hitomany etoko nge ahy e. Le masony mibanjina toa te hampita hafatra izany. Hafatra toy ny ahoana ry lanja? Hafatra mahonena ry tendra. Rehefa novakiako ilay hafatra miafina tao anaty maso kely ny tompo dia ohatra milaza hoe ela tsy ho tantoko intsondrona eny efa niady tsara. Ahoana tsara? Mba inona ary n'ity lanja ho ambara amin'izany? Tsy hoe moramora hatramin'ny ranomasoko mihitsy aza nge teo ampijerena azy. Tsy zakako nijery azy maharitra ka nasaiko ny soron'ny mama ilay bolotsy fotsy fanao rehefa miditra ao ary lasa nivoaka avy hatrany. Somary gaga ihany azy mama tamin'izay fihetsiko izay. Asa raha nahatsikaritra an'izay hitako teny amin'ny endrika sombiny henako izy na tsy? Tendra. Ahoana ry malalako? Ireko raha mba hatao baty sombiny hena, tsy asiana takandro. Fa inona ny antony nanapahanao hevitra vetivety teo ny momba an'izany? Azo atao batisa foana nge sombiny hena rehefa mivoaka somatsara ny kovezy e. Sady tsy anahirana ve izany e? Ahoana ny fomba ampidirana pastera ao? Reny aza ny fanagaviana tsy avela mijery ny sasany mihitsy raha tsy hoe mitantana anao miditra ao ihany ko. Tena tsy maintsy atao baty sombiny hena ry tendra. Raha tsy izany mety ho neniko mandrakizay. Fa inona ny tena mahazo any lanja io ry tendra? Toa tsy miteny tsy mivolana fa mangano ho any sy misentisenty lava eo nataony. Tsy hatramin'ny tsy diany any sombiny hena tao amin'ny kovezy omaly ariva iny izao no nanomboka nanao ohatran'io izy. Dia tsy haiko mazava rery mama. Za nieritreritra hoe misy zavatra manindry mandry ratsy azy angamba. Nefa mety ho fanahiana diso toerana ihany koa ny azy. Ny sainy koa angamba no alefa ny lavitra loatra e. Tsy afianko aminao koa aloha ry tendry fa na za koa aza toa vaky ihany ny saiko niatrika an'izao ka. Na izaho koa aza ry mama. Tsy vonona ny tomany ihany andraindray kanefa mbola manatena foana fa hivaly ny vavakay. Tsy maintsy hivoaka ny kove salama tsara sombiny aina. Raha ny momba ny lanja mantsy tsy dia misy atahorana intsony. Fa ilay zazakely ny tsy mbola ahafahantsika mody. Fa mba ahoana tokoa ary zareo momba an'ilay any fanaovana batisa? Efa niresaka tamin'ry zareo tao tokoa ary mama. Misy mpitsabo afaka mampanao batisa hono ao ary azony ray aman-dreny atrehana tsara izany. Ay kosa. Tsy haiko raha izany tokoa ilay antsoina hoe batisa ankamehana fa izany mantsy ny fomba nilazandry zareo azy. Kanefa raha ny fahalalako azy olona efa ambava ahoana ny fahafatesana angenao atao an'izany. Ie, aleo atsotsika fotsiny hoe batisa e. Dia roviana hono ny anatanterahana azy. Rehefa fotoana tsy azo hitsidiana io noho ny ao amin'ny kovezy no anararotana anaovana azy e. Tsy maintsy mampandre antsika eo ry zareo fa vonona ny zavatra rehetra. Ay, tsara kosa izany. Fa alery izao lanja mare an'izany ko. Mety mba ho foana amin'izay ny alahelony. Dia tsy haiko intsony. Fa mpandrenesiko angamba aloha ny any am-piasana raha azo iangaviana amin'ny tsy hiverenako androany hariva dia ataovy izay izay mety anake. Fitasoman tsara ihany iny ny batisa. Toa voafafateo ilay ranomasona monto mitavako. Hitako miverina ho miramirana endrika tokoa aloha ndre hatramin'ny nahavitany ny batisa iny e. Nga vita ny endrika ihany fa ravoravo hatramin'ny aty fanahako mihitsy. Ay, saika diniko tokoa retsy. Hoe ahoana ry mama? Misy lisam-panafody vaovao nomeny mpitsabo indray reto. Ka rehefa mivalo ilay analizy nataondry zareo farany teo izay vao manapa-kevitra amin'ny fidianana na tsy andeto. Raha pozitifa hono izany ilay valiny dia vidiny reto fanafody reto, fa raha negativa kosa dia ajanony. Ay,
raha negativa ve izany ry mama ny valiny dia tiako izany fa tokony efa hivoaka amin'izay ny zanako. Dia raha pozitif indray mety midika fa mbola misy tsy tomombana ihany ny fahasalamany. Petraka eo am-pelantananao reraiko ny aniny zanako iny. Mety ho izany tokoa angamba retsy a. Fa tsy le mpitsabo-panampy ny resaka tamiko teo ve io mikopa tanàna miantso azy io e. Dia ny valo sahady ve izany le analizy natao teo sa mety resaka-kafa? Aleo anatonako eny vetivety mihitsy ka. Fa misy inona ry mama? Tao variana eo amin'ny varavarana eo ty ianao? Andeha anatona ny tsy mpitsabo-panampy tsy aloha retsy fa toa miantso ange izy izany e. Mety momba n'le fanafody hovidiana angamba. Vetivety a. Andriamanitro, ahoana re fomba ilasana zao vaovao mampalahelo zao amin'ny lanjy? Tena tsy ho vitako ka. Aleo resahan'le mpitsabo-panampy teo dia izy ihany no saina mampafantatra an'izao any lanja. Hitendry koa ahoana? Ahoana ny fihetseham-pony rehefa mary an'izao? Tompo, omeo fitoniam-po reny zanako e. Indrisy ry savi-keliko manitra. Fa tena ahoana loatra re? Ny zanako, sombony aiko. Nahoana reny nalaina sahady ny zanako e. Tsarariny e. Tsarariny ry mama. Na izany tsy ronono reny sy ny hafanany eo an-tratriny reny izany aza ange tsy mbola niainany akory. Ny akanjony tsy mbola nisy nanaovana. Ny fianakaviana sara raha nisy nahita azy. Oka re izay ry lanja, oka re izay. Efa izay ry anaka no anjarany. Fa nanomboka ny teniny fotsiny le mpitsabo teo dia efa azoko an-tsaina fetrany foto atandresana. Na dia nahodinkodiny ny ankavisy ny ankavanana teo aza ny resaka. Ezaka nampitony fosina mampahery tena fotsiny handreny toyny sady mivavabavaka hoe engany mba ho diso ny eritreritro. Hay inona tokoa. Maheriza ry izy mivady. Ekeko fa mafy ny mamoy anako izany kanefa izay angamba ny lalana voasorotra ho azy. Lahatra. Dia sitrak'Andriamanitra sy lahatra avy aminy tokoa hoe nijalian'ny mpanompo sy hitondrany fahorim-po e. Aza ny teny toy izany re ianao ry tendry a. Efa nanao azy azo natao rehetra isika. Izy ny nanome ary izy koa no maka. Tsy moramora ange izany na mamoy zafikely voalohany izany e. Tsy ho hitanay intsony izany ianao ry sombony aina kely. Kanefa vao herinandro monja ny isianao teto anilanay. Na dia hoe tsy nianoko asambarana arak'ilay mba nofisina aza nandritra izay fotoana izay dia mbola nanantena foana hoe tsy maintsy ho tonga izany fotoam-pahasambarana izany. Foana raha an'ilay antsony mama teo aho hoe mandehana faingana aty amin'ny hopitaly dia efa toy ireny misy nanan-kenda ireny ny tendako. Nangidy tsy telona nondrorako. Vao henoko fa ay tena lasa tokoa ilay sombon'ny haiko dia toy ny ampitsindro nantsy maranitra sady lava lely ireny tao amin'ny foko. Andray rery sombonay. Tsy hoe manamaiva na akory raha ilasan'izao fa tokony fikarakarana azy amin'izay ngamba ny tokony veritsika. Marina ny tojo hoe sady tsy tokony hatsanona elo koa manko izy. Miandry ny taratasy sy ny avin'ny dokotera hono dia efa afaka mody mitondra ny razana. Tonga dia midinareo any an-tanàna mitondra ny sombony anakely. Toa tsy ho tantany foko mbola hita azy indray rehefa avy eo. Tsy fantatro hoe nahoana fa tsy mbola vonona koa ny anao veloma azy. Raha mety aminareo mivady tokoa ange dia tsy maninona raha zao atoandro zao ihany za sy tendry dia midina ny tanàna e. Raha alina ihany izy dia ho azo alevina. Tsy maikamaika be loatra kosa ve izany rysia? Tsisy fotoana hoe hipetrahany ao an-trano akory izany? Ka mbola azo atao hoe zazarano ange io ry tendry. Tsy azo tehirizina na apetraka maharitra. Izay ny antony antsondry zareo azy hoe tsy nety ilay zaza fa tsy hoe maty. Nefa raha karakareo ihany io e. Sosokevitra fotsiny ny ahy iny. Hoento izy ry tendry a.
efa azo alainao anaty kovezy amin'izay hony eny ilay zaza sao dia n'izao efa tiana terindry zareo triara ilay taratasiko dia mahavita ratsy Izay ilay fomba fitenenana tena tsy levon'ny vavoniko mihitsy. Dia maty tokoa moa izany ilay tsy ilay zanako. Mafy aloha sady amin'izay zanaka voalohany. Trakafoana letsy fiainana daholo izany. Mety tsy zakako raha izany ninjatiany izao kanefa atanjao foana ny fosiny sainy. Misaotra letsy amin'ny fankahirezana. Dia lanjalanjaina amin'ny sakosy toy izao izany tiana efa ran'ilay zanako. Tena mahonenaka. Inona ary ny heveriny lafa hitondrana azy ankoatran'io Iny raha teo madio sady tsara tarehy fa tsy hoe malotona rovotra akory. Eny sakosy tena vaovao mihitsy ity ka. Nividiana sy lanja. Tiany taxi brosy sady efa feno izy izany. Angianla fa izao tsy maintsy ho tenenina amin'ny sofera hoe mitondra razana tsika. Dia izy no mahita izay tokony atao rehefa avy eo. Tokony atao ahoana moa izany fa tsy azoko tsara. Ny fombafomba tokony atao ilay izy. Raha tsy tenenina aminy manko io fa hoentintsika amin'izao fotsiny na dia hoe tsisy afantarana azy aza dia mety ho mpanina ny nebakeba-tany ihany io fiara io. Ary tsy maintsy ho fantatra ihany satria tonga dia hipetraka amin'ny fanontaniana hoe so nisy nitondra razana aminareo dia ho tezeran'ny mpandeha rehetra io tsika. Na razana lena io na efa taolambalo. Aleo hoe lara no miteny azy sady ialany efa mahafatapatatra ny tokony atao amin'izany. Ie, ary mety ampifidanina toaka gasy sika. Toaka gasy? Anaovana inona? Tapahany lako indray ny teniko toy izao re. Fa ilahy tokoa ve tsy mbola naheno an'izany mihitsy aloha tsy haiko raha hitsipaka ny zavatra atao eto aloha fa izay ho an'ny fomba ka aleo tanterahana ihany mba hisorohana ny olana. Aleo mantsony ny soroka toy izay mitsabo. Ka inona raha ho ano ilana an'ilay toky Isotroan'ilay sofera aloha avy eo andrarahany kely ny ao anaty fiara na ilay razana ny fiandrahana kely dia efa mety. Misotro kely ohatra lahy dia tsy atelina fa alatsaka ao anatin'ilay sakosy ilay any am-bavan'lahy. Raha teo aloha lanja marina raha navelany ianao an'izany tena sarotiny angela tsy izy iny indrindra miresaka toy izany. Izy angano letsy eo sady elanka moa manompo sapsa manimbazimba ny maty raha manao an'izany ka fomba tsy maintsy nataon'ny olona tojony toy izao mahazo antsika izao nge izany tsy vao miforonona malina fomba malagasy efa hatramin'izay letsy enindray ary letsy tsy ho iarany sofera lahy. Vita ihany iny ary mama fandevenana ny sombony aina. Ie, ka nanahoana tokoa ny tany ry tendry Tokoa moa mama tsy teo fa mbola tany an-tsena tamin'izaho tonga iny. Ie. Efa maizina izay vao tonga tany ary tao aorian'izay dia nampilaza ny nga président-pokotany sy ny zokiolona vitsivitsy teo amin'ny tanàny Tojo. Ay. Tsy maintsy maizina hono no anatanterahana ny fandevenana an'ireny zazakely ireny mba tsy ho fantatry ny olona. Zany Mahagaga kely ary mama. Ie. Dia tsy namelandro zareo any nanatrika amin'ny fandevenana. Zany tsy haiko hoe zany koa ve ny fomba Zaho koa moa tsy nisisika fa dia nijanona tao amin'izy mianadahy fotsiny. Tsy nahaloha-peo firy. Nanjaro mona zahay tao an-trano. Rezandray ary azany nofy izao ianako izao sa tena izy mahagaga dia toren'ny hoditro mihitsy ilay atsika tsy fantatro hoe avy ary ondray eo ilay raha matosy ilay zaza iza marina io sa ho anontaniana natona anazy mantsy tamin'ny faran'irina andamoaka no ireo bibilava marobe tokoa jerena so misy bibilava indray atao ambaniko ato tsisika
foana rangahy. Azafady fa izaka ianao? Tsy mamaly akory. Janona tsy nandrotsorotsy an'ilay zazatsony fotsiny. Ohatra ny matahotra tampoka andray aka. Aloha tsy antsoantsotsony. Ilay zaza mitao tsy mety mangina mihitsy. Mime mahatsiravina indray raha matoa. Sady ilay fiomeny marina raha sy toereny mpamosavy amin'ny sary mihetsika ireny. Toy ny zaza hafa tomany koa angezany reko izany e. Zaza maromaro mikikika amin'ny tomany. Aiza daholo ary izany e. Tena lilo mba misofoko marina. Tsy zakako tsony ka. Lanja ho a. Hoay. Manofo ratsy indray nga ianao izany. Toa misefosefo be. Nofo ratsy mitovitovy amin'ilay nofoko indray andro ry. Le nitantaraina hoe nisy biby lava iny. Tovitovy amin'iny. Fa tamin'ity indray mitoraka ity indray tsy nisy biby lava fa zazakely maro be no nitomany rehefa avy ny omely raha matoa teo ampovoan-trano. Zany e? Inona daholo koa raha nidikan'izany nofonao rehetra izany e? Tena tsy haiko mihitsy rery tendry. Lasa ny ororo tampoka mihitsy aza. Fa ny tena mahagaga aho dia toa naheno ny fitoman'ny sombiny aina tao anatin'ireo toman-jaza maro be. Lazainao hoe zaza maro be ny renao nitomany ka ahoana ny fomba ny nanavahanao ny azy? Nga moa tsy mitovy daholo koa ny fitoman'ny zazakely? Ianao mety tsy mahay manavaka fa ny ana andro vitsy monja aza no faneraseraako taminy dia haiko tsara ny nanavaka ny fomba fitomany amin'ireo zazakely hafa. Talohan'ny tomanizan'ireo zaza hafa koa ange dia ny azy no nitarika voalohany. Ary nanahoana tokoa ny valin'ilay analizy nataony sombiny aina farany. Sa moa tsy mbola azonareo? Mandalo tao amin'ny kovezy tokoa za sy mama rehefa avy nanao pansement omaly iny ka aiza moa ilay poketrako iny e. Itsika e. Inona hono ny tena olana? Araka reto efa mariany amin'ny taratasy reto dia tao hoe tsy fifandanjan'ny fangaro ao amin'ny rano no tena nahavoa azy. Izany hoe tsy mifandanja izany ny abetsaka ireo sela tao amin'ny rany. Hoe jereko mihitsy. Ny sela mena hono no maro kokoa raha ampitahana amin'ilay sela fotsy izay tena vitsy dia vitsy. Ny ranondrahana ilay antsoina amin'ny teny vahiny hoe plasma ihany koa torak'izay. Tsy ampy. Mbola tsy vonona sy tsy tokony hivoaka tokoa izy izany, kanefa tsy maintsy noho ny fahaverezan-draha be loatra nisy teo amin'ny lanja. Zaza ry mama efa nivonona sy nampahery ny saiko hoe tsy maintsy terako ny zanako, tsy mila fandidiana izany. Ka inona fa reny moa izany ny zava-nitranga. Tsy afananoatra. Ka manahoana izao ny fery amin'ny kibonao? Verina ny indray farany no sisa dia tokony tsy ninona intsony ka. Ay. Ndre roa androandroany tokoa moa izany izay ry mama no nandaozany sombiny ainanay. Eny retsy. Ny olana koa dia toa atsiarovako azy daholo izay zavatra rehetra manodidina ato an-trano ato. Ireo nonorsa saribakoly kely nataony ao tongo-pandriana sy ery amin'ny seza salon, ny lambam-baravara kely tsara tarehy feno sarina felam-boninkazo maro loko. Toy izany koa ny lambam-pandriana izay hoe ny fahatongavan'ny sombiny aina no antony manokana ny fidianana azy. Ireo bodofotsy kely sy akanjo isan-karazany moa mangany fotsiny. Eny feno tokoa aloha reto izy ato an-trano e. Tsara kokoa angamba ry mama dia aleo aprimo ireo atao anatin'ilay sakosy iray lehibe iny dia hidiana ao anaty l'armoire ao. Izay hitany fampilamina saindry iny dia atao e.
efa vitavita daholo raha teo ny raha madinika ka manam-potoana tsara azy zao. Aleo ty sary tokany anaty cadre ty ihany no hijanona eto amin'ny table de nuit eto. Io sary tokany io mantsy mba ny fahatserovana azy, miaraka amin'ilay maso keliny pitrapitra sy ilay tanakeliny mivokony iny. Fa aza dia alefa loatra any amin'ny foana retsy ny saina fa dia alahelo lava eo angendry io Zany mba leo kiandra mama fa tia nonoko mandotso matetika tia ny tena. Izy avy hatrany tonga ato an-tsaiko vao mandomando kely ny akanjoko. Ny fanontanian'ny olona mahita anao eny an-dalana moa dia tsy hita intsony izay hamaliana azy. Aiza ny zazakely, vavy sa lahy, tsy misy farany. Ny olona rehetra kosa ange tsy voatery hahalala ny fahorinana azo antsika iny. Tena mafy ry mama kanefa tao ahoana moa. Ny saina sy ny fo no ezahana ho tony isan'andro isan'andro. Ary mba viesa ary izany fofona fahafy izany. Salanao hoe fofona fatim-biby izany sa fatim-boalavo. Nefa efa ela ihany izay tsy nampiasa poizim-boalavo intsony tato an-trano Sa ve mety hoe atao ambany fandriana ato? Tena manerina be mihitsy ilay izy Mahagaga koa dia niakatra be vetivety teo ilay fofona. Raha sao saina jereny tendra rehefa tonga eo izy ka tena tsy tanty mihitsy izy izany. Mety izay miakatra mitohitra izay mihitsy angamba izy. Tendry Tendry, makanesa aty amin'ny efitrano fandriana vetivety ange ianao Ho avy fa misy inona? Mipetraha mihitsy aloha Ahoana amin'izay ara fa efa mipetraka eto akaikinao Mba renao ve izany fofona mahery makarary andoha be izany? Fofona? Eno Fofona inona? Fofona mena-bolo ampiasainao zao no henoko eo Fa mba manahoana tokoa aloha zao no malalako Efa azo atao hoe sitrana ny feriko raha ny aty ivelany aloha Ary ny any anatiny ny fihetseham-ponao no tiako anontaniana. Efa miezaka mampitony ny foko sy ny saiko ihany na dia sarotra aza. Latsaka ho azy ihany ny ranomasoko indraindray na dia eritreritra kely sendra mandalo fotsiny any amin'ny any aza. Izay nge ilay lazaiko anao foana Tsy tsahatra ny tsy hitomany ianao raha any aminy foana ny sainao. Efa miezaka aho taminao. Sady ianao koa nge nanontany ateo Fa tena tsy hainao tokoa ve izany fofona izany Fa fofona inona ihany ary izany lazainao izany fa tena tsy maheno inona nge Izany koa ve dia tsy hainao ry Tendry Sa mitapininona ny orinao? Efa hoe tsy maheno an'izany aho Fofona toy ny fatim-boalavo izany ilay izy. Taloha kely ny akaranao teo nanombohany. Tena izany mbola manerona be izany nge mahagaga ny tsy hainonao azy. Tena tsy maheno an'izany ray aka. Leo aloha izany mbola tsy avoaka ilay mofo mamy noentiko aty fa simba an'izany fofona fatim-boalavonao izany. Izany indray ilay fofona mitovy an'ilay reko tamin'ny omaly alina. Ora toy izao mihitsy. Kanefa ngefa nijereny Tendry tany amin'ny rehetrarehetra tany fa tsy misy inona hono na dia fatina totozy aza. Ary nahoana tokoa ary nisaky ny hariva toy izao ihany. Eo indray hoe mama no antsoina raha mba inona izany. Mama! Avy vetivety nge ianao azafady Ahoana izay retsy Lany ngano raha mafanao amin'ny termosy. Ka tsy izany fa mba heno mama ve ho izany fofona izany Mipetraha mihitsy nge mama eto tongo-pandriana eto Fofona inona? Le hoe fofona fatim-biby nasaina ankarohany Tendry anina raina ve? Izany manerina be izany indray ilay izy. Nefa izany nge tsy maheno inona ary lanjy mba mariny. Fa ahoana koa ary izany? Tendry koa nge milaza fa tsy maheno
ary le izy amin'ny ora toy izao foana izay vao mihetsika. Ary sao dia misy sinusite ary ndriko ty Tsy voan'ny sinusite izany ary mama. Zaho mieritreritra hoe ahoana ary mama? sao dia ny fomba nandevenana an'ilay zaza ohatra nisy tsinety dia te ampiseho fambary sombiny ainany mba hanarahantsika masony any am-potony. Efa nisy trangan-javatra toy izany mantsy reko e. Dia mety ho izay tokoa ve? Mety ho izay kanefa tsy haiko aloha. Izay ihany ny fanazavana hitako raha hoe tsisy fatim-biby tokoa any. Kanefa ianao rery ny maheno an'ilay fofony isan-karivo. Tsy mbola reko indray izany lazainy mamy izany. Fomba mba hanesehan'ilay olona maty an'ireo akaiky azy hiverina hijery ilay toerana nandevenana azy ohatra. Na koa ireo zavatra nasiana na namonosana azy ohatra no nisy tsitomombany. Raha ny lazainy tendry aloha dia hoe le siny tao an-trano no nasiana azy, fa le toerana no tsy nijereny tendry. Ry Tojo no nandevina azy. Kanefa ry zareo ve dia hanao kinangany amin'izany sady efa sokisoky olona daholo no niarana natanteraka amin'ny fandevenana tany. Ary maninona moa retsy raha asaina tsony tendry Tojo dia asaina jereny eny amin'ny fasana eny. Niangaviako ny mba handeha nijery eny an-tokotanim-pasana nandevenana ny sombony any Tojo dia avy eo izy mamerina miantso antsika. Sao dia misy ifandraisany amin'ilay resaka toaka gasy tany anaty taksi borosiny ary izao trangan-javatra izao. Raha marina tokoa mantsy ilay lazainy mama dia hoe ny fomba nandevenana azy no nisy tsinety. Mino anefa fa tsy misy ifandraisany ka. Tena ho tezitra mantsy lanja raha fantany ny zavatra nataona iny. Ary ina hoa tia malasa saina tampoka ny tendry? Kia. Mahavariana fotsiny mandinika an'izany rehetrarehetra izany e. Dia hisy ifandraisany amin'ny sombony aina tokoa ve? Aleo angamba aloha andeha hiasa amin'izay aso taraketo e. Lazaiko anao eo ihany no vaovao rehefa miantso Tojo. Niantso anao ihany ve Tojo ry tendry? Niantso ahy tokoa izy ka. Tamin'izaho mbola tany am-piasana. Dia nanao ahoana hono? Raha ny nambarany Tojo ahy dia toa nisy nandavaka hono ilay toerana nandevenana azy. Ary mety voaingana. Nisy nandavaka? Aza manahy ianao fa tsy nisy nanombinana hono ilay razana ka. Izany hoe mety alika angamba ny saika andavaka an'ilay faritra nisy azy. Raha izany ny fandehany dia tokony natao teo tokotandry mama ihany izy ka. Soa ihany aloha izany fa tsy nisy nikitika ny razany. Izaho tena efa nieritreritra zavatra hafa mihitsy. Zavatra hafa hoe ahoana ry lanja? Hoe nisy nakatao na tsy haiko. Ka hisy akanaovaninona koa nefa e. Efa nirahana hita ihany ireny zava-mitranga tato ato reniko izay no tonga nieritreritra an'izany koa. Mety ahoana tokoa re izao lanja raha lazaiko azy fa misy fahamarinany ihany ny fanahiana izy sy mamy. Aleo aloha tsy lazaina aminy fa tsy ahatombotsirako eo. Izay hevitry mama amin'izay tokony hatao aloha no ndeha anontaniana. Ka ahoana ny fandinianao an'izany ary mama? Mahazendana tokoa rangahy izany. Nalainy tao izany ny lelan'ilay zazakely. Tena nahonena hoy Tojo no nijery ny endrik'ilay razana tamin'ny fomba nangalan'ny lelany tao. Mampalahelo. Rehefa tsy nafindrany na nalainy tao fotsiny aloha sombony aina dia efa tsy maninona e. Fa mila mandray fepetra ihany anefa. Ohatra hoe asiana simenitra. Tsy misy fisalasalana ry tendry ny laza fa mpamosavy no navita an'izany Izay koa no tonga avy hatrany tato an-tsaiko e. Tsy efa heninao moa ireny trangeny amin'ny hopitaly iray mandeha amin'ny vaovao anonjam-peo ireny. Mpamosavy mody manao fanamiana mpitsabo nefa angarona vavan-jazakely ny tena antondihany ao.
Ny andray tamin'ny gazety no efa namakiako tranga toy izany. Izany? Raha ny fahalalany mamazy, inona ny itiavan'ny mpamosavy mangarom-bavan zazakely? Dia tena tsy haiko rery tendry a. Tsy ho resaka famisafiana tsotr'izao ihany ve? Rehefa avy aroa no manty izany ny vavan'ilay zaza, dia maty tsy fantatra hoe nanino ny ty farany avy eo. Ka tia lehilahin-jazakely efa maty angery mama no mampanontany tena hoe atao inona e? Mistera izany ry tendry a. Mbola santionany amin'ny fomba fanoratsy ny mpamosavy ihany azy izany no efa hitanaoko. Dia mbola tsy nilazainao tamin'ny lanja izany ny momba an'izany. Mbola ka. Izaho milaza aminao hoe ahoana? Tokony tsy hanafina amin'ny lanja ny tena zava-miseho ianao. Izy ange ny tena isehon'ny trangan-javatra hafahafa rehetra treto e. Amin'izay koa mba tsy ho mistery be aminy ny zava-misy. Ary zary izany mikasaosaoka ao amin'ny tohatra ao izany. Say mama. Kanefa toa tsy miakatra fa mijanona fotsiny eo. Sa le sakandry zareo ao avaratra sa miakatra ty izany. Izany fa mitsaitsaika miakatra. Ndre ny masoko ve no mandrorosa. Zazakely ho niakatra ny tohatra io. Tena zazakely. Ralanitro fa tsy ombiny ena ve ty mandehandeha eto anoloka ety e. Manao akanjo fotsifotsy lavatra eo amin'ny lohalika toy ny raoby. Hita ihany hoe fotsy le akanjona dia misafilitika fafy izany aza. Tia izy efa mahay mitsangana sy mandeha mahagaga. Manoatra no ireny zaza efa 3 taona ireny. Hoay, iny fa miazakazaka mivezivezy eraky ny trano. Manakorontana andreo nonory eo amin'ny seza salon. Indray fa misavasava ao amin'ny larmoara. Inona ary ny karohany ao? Zareo akanjony. Aleo andramana antsona. Somby ny aina. Ny zanako. Iny fa nerika ty amiko sady manatona moramora. Tena ny zanako mihitsy ty e. Toy izao mihitsy le fipitrapitra amin'ny maso mijery atany amin'ny hopitaly. Fa angamo somby ny aina tsy efa maty e. Sa ino ty anoloka eto ty? Ny avelony. Iny fa nitsirika nidina indray. Somby ny aina, somby ny aina. Aza mbola mandeha re. Somby ny aina. Ary izany atsotsonao izany ry lanja. Mama, tendry. Lanja? Tonga teo izy, fangatsy mifanena taminareo. Iza? Ary tolozanareo mifampijery fotsiny. Fa iza ny tonga teo e? Ianao koa manaitra. Somby ny aina rea. Hitako mivezivezy rano trano teo izy. Toy ireny hoe zaza efa 3 taona ireny raha nitanjany sy nitsanganana. Inona indray re izany e? Sa karazandre nofinao reny ihany izany tantaranao anay izany? Tsy ry tendry a. Tena hitako teo mihitsy izy. Toy izao ahitako anareo izao. Tsy nanonofy ana rendremana. Sao koa ry lanja. Misy zavatra tiana hiambara aminao. Zavatra inona? Ay ve ka izany no tena ny zava-niseho tany dia saika ho afeninareo tamiko e? Eny ka izay efa nambaranay taminao izay e. Ianao nefa rehefa nanontaniako dia nilaza fa hoe nilamina tsara ny tany. Mifona rery lanja. Tsy te hanaitra anao any tena marina e. Mino fa misy ifandraisany daholo izao trangan-javatra rehetra izao fa tsy hoe kisendrasendra. Tamin'ny voalohany ireo nofy hafahafa. Avy eo ilay fofona. Dia izaho indray miseho aminao mihitsy ilay zaza.
Tokony tadiavina mihitsy ny fanalahidin'izao mistera izao ka. So kosa aloha dia ireo akanjony ao amin'ny laromaro ireo no mampiverina azy ety savasavainy ao e. Aleo angamba ry mama andramana findra toerana ireo akanjony ao ireo dia ho itoera mbola miverina ao ihany izy na tsia. Izay tokoa marina aloha andramany. Dia sanatria ve ka zarery indray no ahita azy miditra ato e. Salan'le fofona izay zarery na eno azy. Maninona tokoa moa raha mba hatsoinao rehefa miseho eo izy. Fitaiko alolo fotsiny ny raharaha rehetra. Finosina aty ambony ny sakafo hariva avy eo miara-miandry azy eto. Tsy mbola findrako toerana aloha ireo entan'ireo e. Aorianan'izay vao ampidiniko na iseho sombinay na tsia. Aleo izay tokoa natao ry mama. Za angamba tsy maintsy hidina ny an-tanàna ihany ka. Dia ahoana izany ny asanao ka? Eno Lamiko aloha ny ihany raha pitso dia amin'ny manaraka manenjika an'izay tsy vita. Izany ve tsy ho be dia be ny asa hoenjay ianao? Indrindra nisan'ireny fanapatapahana tamin'ny fahorianan'ny fanesy ireny? Tsy nisy ny afina ny lehibe anay kosa nge ireny zavatra niseho rehetra ireny e. Dia ahoana ny fieritreretan'izany trangan-javatra rehetra izany ry Tojo? Tsisy fisalasalana le tsy fa tena asana mpamosavy araka ny lazay mamafara mihitsy raha nyfandiniako an'izany. Le olona fotsiny tsy fantatra marina hoe iza. Dia inona ny tanjony amin'ny fanaovany an'izao rehetrarehetra izao aminay? Raha ny olona indray efa misy aiaiko any sady olo-tokana ihany ny ao anatin'ny lisitra. Iza letsy? So dia mifanojo ny aia-tsika sela mantsy. Dinian'la fotsiny inona moa izany ny antony nandinian-drazana manga ny lanja tamin'ireny fotoana nahafatesany dady ireny? Dia ahoana koa no ilazany fa faran'ny volana jona izy no teraka kanefa tokony ho faran'ny volana jolay? Dia iny izy teraka faran'ny volana jona iny tokoa? Izay mantsy. Izy rery ihany no ahihina amin'izao. Mpamosavy ange izany iny raha matoa be iny e. Fa ny fomba natratrarana azy amin'ny asa ratsiny aloha izao no tsy hay Nga moa mbola tsy elo lahy ilay fomba fitenenana hoe na ny mpamosavy mandeha alina aza misy mahita. Dia inona ny tiany lalasaina amin'izany? Ray, adiniko tokoa ilay sy ny teny tamin'ny lala. Hoe ahoana? Efa ny asa ratsina mpamosavy ihany koa raha prezy vao nahita an'ilay razana. Hoy izy tamiko hoe raha misy olona iahiana ka hananana pirofo dia afaka melomina. Na samborina avy hatrany izany. Izany ve ilay tsy mbola ho sarotra? Mila mitady pirofo ange izany tsika hoe mpamosavy rasanamanga raha azoko tsara ny tiana ho lazainy. Mazava ho azy. Ary efa nahita hevitra amin'ny fomba azoana pirofo mba tsy ho lany fotoantsika. Tonga dia zarao ilay hevitra lahy fandiniana ary. Ialahy ty anefa aloha soka tahotra. Ady mantsy ty atrehantsika ty Fa hiady amin'ny razanamanga ve ilay hevitra tiana ho lazainy Zao ny fanontaniako amin'ny lahy. Hoe ahoana? Inona ny tena mampiavaka amin'ny mpamosavy ankoatra ny famosaviana sy famoriana? Tsy efa samy voatanisan'ny lahy izany ve? Mamosavy sy mamorika. Misy an'ilay ray tena mampiavaka azy feritrerety tsara vocal ve? Izay indrindra. Dia inona ny tiana ho ataontsika amin'izany ary hoe hanenjika azy amin'ny alina ve? Le tiako letsy. Ko raha tsy efa hitolo-tenako. Ka zao ka rehefa voapirofo ary fa mivocal razanamanga dia inona ny dingana manaraka Makeny amin'ny prezy mangataka lalana isavana ny tranony sy isamborana azy ko inona indray mpamosavy sy mpamorika ny fiarahamonina ve avela iriry fotsiny eny Ka inona raha hono ny fomba lalandra-tojo hoe ivocal raha ny entohany io na tsy sa isan'andro ireny mivocal foana? Iza lesy no alalako hoe mivoaka isan'andro izy sa tsy Sura fotsiny fa ivocal izy an'io satria amin'izao fotoana izao no sehoan'ireo zavatra mampiay ahy. Mila malina tsara fotsiny izany mba tsy mipojoko indray no voajoko Dia aiza raha izany no ifenantsika raha alina?
misy trano ravo izay eo alavidavitra ny tranona zanamango eo. Dia ao tsika selahy no mitazana. Rehefa maizimaizina iny vao makoso misy atsikaritra. Ao tsara velana. Somary mamirifiry ihany ka izay no antony nitondrana akanjo matevina. Hatreto amin'ity resaka lehibe amin'ny rindriny ity tsika no mitazana. Tokoa rehefa hitantsika tokoa moa izany ny mpirofa mahampanitsaka ny razanamanga dia aiza avy eo ny lalana hodiana. So hifanehitra amin'ny eny an-dalana eo ka izay vao loza. Adiniko tokoa kay ny teny amin'lahy. Misy trano ny bandy akamazay atsy ambadika kely atsy letra. Ka rehefa vetontsika dia ao no matory fa tsy mody any an-trano. Izany namalaza ve amotrano amin'ity andro alina be ty? Aza manany amin'izany lahy. Izy rery no fa mbola misy dina leny ray aman-dreniny. Nasaiko ny eno eny le ry hoe rehefa misy mandondona ny varavarana dia sakafo malaky. Efa misy fomba fandondomana izay fankafantaranay. Fandray le tsy zany ka. Efa voapetrapetraka ela mialoha daholo ka ny zavatra rehetrako. Manjina amin'izay loha lahy. Eno lavesany. Iny io? Eno itsary. Hoay letsy. To feon-jazakely mitomany ange zany reko zany e. Ary avao an-tranona zanamango raha ny fandrenesako azy a. Ngamo ao misy zazy. Ka izay indrindra ny mahagaga eo. Sady tsisy olona mitaiza kely ety manodidina ety. Dia ny olona manodidina eto ve hatramin'izay dia tsy nahatsikaritra an'izany zaza mitomany izany? Mety misy fotoana no ahy tamin'lahy nisy ehon'izao trano izao. Ny trano raha toa somary miatakataka mirehetra ka iza moletsy no harehan'izany eo. Mety ho izay marina. Fa firy aloha izao e. Andraso raha rihatra atao anaty akanjo ato ny findayako e. Hoay, maraky imbe folo sy fahefany alina. Kely izay dia isasaka ny alina. Aza mitomany fono aho efa raifomamy. Ao e. Efa tondrany mamanamana vavy kely rehetraindretra mbola mitomany foana. Sady mama nge mivoaka betibety fotsiny. Andeha lalao kely miaraka amin'ny mamako fa reraka mitazany reo. Ino tsara betibety ihany mary. Maiza tsara milalao miaraka amin'izy dia menadama aman'ireo a. Jerelahy efa misokatra varavarabe aty ambany. Ie, misy olona mivoaka iny. Olty e, vehivavy miboridana sy mikorotam-bolo be. Ndray miorina sahady ny hodi-dohako marina. Milamina fotsiny lesy a. Tsika nahita azy voalohany ka tokony tsy anakery amintsika ny hodiny. Tsika raha teo tsy mbola tsikarina. Tena razana manga letsy io a. Ary inona lesy reny mitalaolao manodidina azy reny. Kary sy vorondolo lesy reny a. Sady maromaro mihitsy izy izany. Raha ny ray amin'ireo bibin'ireo fotsiny anefa ny mahatsikaritra ny misy atsika zelahy eo a. Eto tsika ny raisina. Mahay miresaka sy maniraka an'ireny bibin'ireny no mantsy ny mpamosavy. Ary izay hitan'ireny bibin'ireny dia hitany koa. Manatona ny kalamara. Malaky ny kalangina. Ilalao sika ni. Dia verteny voatsika fa teny sanjiafno io e. Sika ve zany resany zany letsy a. Sady mijery makatinga izy zany e. Zao vo tena ho tratra eto marina. Ahoana ary ny nalalany hoe misy olona ato e. Milamina aloha elahy e. Ary mitenena mora. Manatona wa. Ay, anaty mayanka yan manao pangalatere. Abi, manara. Ika funa. Abi, ay niafina tany. Hitan'lahy.
Kary tatsy anaty lobolobo tatsy kainona tsony teo. Saika mibarataka mariny ratendry. Saika mijaina ny fitebony fokoko elanga ahoana. Roa lahy kosa velesy resiny ramatoabe vanditra ray a. Izy miaraka amin'ny odiny sy ny andiakariny sy ny voron'olony ko. Fa ny antsika sy lahy inona? Tanapolo. Andao mirena amin'izay fifalasany ena tsy moany izy teo. Tsy mety mahita tovy koa azy izany nefa ny orty efa ho amin'ny 120 sasany alina. Aleo aloha rehatra kely mihitsy ny jiro dia hiarina ka. Ary mba manahoana ary izay tendry any. Tantany sy fimbino amin'izay alehana izy tompo. Nahagaga fa tsy niseho tole nataony maly aliny sombiny ena rehefa samy niandry teto za sy mama hariva teo. Mety tsy hipotry intsony tokoa angamba satria efa tsy eo amin'ny laromaro antsony ireo fitaovany sy fitafiana. Ary toa misy mikasokasoka indray angany amin'ny tohatra an'izany. Za ve ma? Kanefa tsy efa ela ary ve izy ny natory? Tokony ny ray fandriana koa izay fa tsy tonga saina mihitsy aho hoe ay moa tendry tsy ho ody eo. Mama! Mama ô! Mama! Tsisy mamaly. Izay fa miakatra. Andreky akio fa toa hisombiny aina indray. Indray izy marina fa miazakazaka eraky ny trano. Ino fa misavasava ao amin'ny larimoara indray. Fa inona loatra ary ny tena tsy ariny aho e. Tsy azoko mihitsy ny anton'izao zavatra rehetra izao ka. Za nefa efa miezaka mihitsy ny tsy alahelo azy. Sa ao indray hoe antsoina. Sombiny aina. Sombiny aina. Avinga aty amineny e. Ino fanerika. Sady manatona moramora ty tole farany any. Ary miteny zavatra nga izany fa tsy mahatafavoaka feo akory. Raha ny fihetsiky ny molony toa mamy izany tononony izany. Mama, nazara fa misokatra aza ny vavany dia fantatro. Inona reny dikan'izao e. Sasanatria ve avy aka ihany koa sombiny aina. Satria tamin'ilay farany iny tsy nanatona be ato izao lasa matahotra indray marina. Sa ve fanaratsy tia maka ny endrika sombiny aina ity anakorontanana ny saiko e. Ndre ary toa nisy akanjony latsaka nge avy tao amin'ny laromaro izany e. Iny izy fa nerika nijery an'ilay akanjo dia lasa nitsorika nidina indray. Fa akanjo inona moa izany io? Aleo hiarina eto hijerena azy. Hoay! Ary toa ilay ambonina akanjo nanaovako tany ambanivohitra tamin'ny fandevenana ny dadatora mily. Ie, tamin'izay ilay nandeha niotra tany amin'ny razana manga moa izany raha ny marimarina kokoa. Satria tamin'iny fotoana iny ihany no namoaka azy ity. Avy eo tsy nananeritreritra ny anao na ny anasa azy tsony aza. Ary misy zavatra voatsapako somary mibontsina atao amin'ny paosiny ato izany. Aiza ry izany? Toa tsy atao anatin'ity paosy aloha ity sa kosa ao amin'ilay paosy faharoa ao anatiny. Ato tokoa. Eo hoe avoaka. Fa
Fa inona koa ty? Toa finosana mifatotra kely toy ireny paraky ireny. Efa hatramin'ireny fotoana ireny ve izany ty nitato fa tsy tsikarotro? Tia izy raha teo moa kelikely ihany dia izay mety tsy nahatsapako ny fisiany. Dia ahoana? Ho sokafana ve? Aleo rangahy sokafana hijerena an'izay ato anatiny a. Lanitro fa inona koa reto? Ahoana marina ny hevitra elahy tamin'ny nolazain'ny ara-pirizy teo e. Akany mikakra be zany tsika rehefa avy eo aka izany tsapo izany e. Raha ny fitantarany teo dia hoe tonga dia malemy ny mpamosavy tratran'ilay izy. Karazana japy vita tamin'ny rambona trondron-dranomasina hono ilay izy. Tsy tadidiko teo ilay anarany fa trondro fisaka toy ny safy izany ilay izy. Mety efa hitanla tamin'ny fahita lavitra. Mahay miafina anaty fasika ireny izy io e. Ka raha iny ianao sendra mandeha any anaty ranomasina iny ka mahitsaka azy tonga dia asiny amin'iny rambo misy pozina iny. Io pozina amin'io ange izany ny tena heriny. Fa mety manana hery manokana ihany koa. Fengany mba nankiny ampindrana azy atsika kakrabe. Inona fandiniha mamandreo? Tena tsy androko izay hamaraina ny andro ampisehoko azy aminao. Vovoka mifangaro amin'ny volo madinika miaraka amin'ny taolam-biby. Tia izao toa misy karandoha kely. Karandoha anatotozy raha mifandinihako ny akeliny aloha rehetra e. Mahagaga mihitsy ny tsy nahitako an'ireo. Omondry teo hoe nilatsaka avy tao amin'ny larimoara ilay akanjo nisy an'izy ireo rehefa savasavain'ny sombiny aina. Ie, kanefa azo atao hoe tany anatinatin'ny betana izy ity satria efa tsy nanaovako. Io nge izany ny tia no hitantsika tao hatramin'ny voalohany. Izany tokoa ve? Tena izany mihitsy e. Fa inona ary izany ny dikan'iny e? Vorika io e. Tsy isy fisalasalana tsony izany izao fa tena mpamosavy razanamanga. Natsofony moramora tao am-posindry izany ny zavatra iny tamin'ilay fotoana nanorany indry. Fa ino ry mama? Hitandry taimborondolo io anaty finosana kely io. Tolan'ilay biby nohaniny farany ireo hitanao ireo. Izay midika fahafatesana. Ha? Tena mahay izy ka tsy tsikaritra ireo ny fomba nampidirany azy tao. Hitendry raha teo moa tany ivelany. Izay vao mazava. Na misaviny nge izany za sy ny zanako e. Handray, tsy nampoiziko. Kanefa mama nilaza fa renjaza mahay izy. Ieka. Sady maro ny olona efa nampiterahany. Efa goay kantitra amin'ny famisaviana. Mety misy antony manokana hisafidianany an'ilay olona ho ampisaviana raha fandinihako azy. Na mety hoe misy fotoanany ihany koa. Izay tokoa mantsy voatsaroako fa tamin'ny telo taona lasa toy izao dia nisy vehivavy iray izay nampiterahan-drazanamanga ary tratry ny tohanareo izao mihitsy. Mahatokoa ilay zanany. Teraka amin'ny volana tsara nefa io zaza io. Ary farany volana jona toy ny endry teo mihitsy ny nahaterahany. Fa taony tezainy herinandro ihany koa dia maty. Efa fanoana nge izany ny toy izao e. Izao rehetra tokony atsony tendry. Tena tokony mitandrina izy fa mety matanjaka be ny hodin'io ramatoa be io a. Izay le tsy vao tena ampy ny pirofo rehetra fa mpamosavy efa kaiky vavy io razanamanga io a. Nahita finosana kely nisy taimborondolo izany ange hono lanja sy mama tao am-paosin'ilay akanjo nentin'ny otra tany iny. Izany e? Tia ny sombon'ny aina hitsahatra amin'ny asa ratsy ny konga mba ilay ramatoa be dia izay ny antony nanaovany fomba rehetra hafantarana ny marina. Tsy efa voangona ve izany izay ny pirofo rehetra fa tena mpamosavy tokoa io ramatoa be io letsy e. Efa iroso amin'ny fisamborana sy fisavana azy koa nge tsika sy ny fokon'olona raha rive. Aza manasy efa tsy maintsy ho faizina amin'ny mpanao ratsy. Anafenany ny asa ratsiny sy amisaviana olona fotsiny ka izany ny antony nanaovan'ny renin-jaza hatramin'izay.
Sorako ihany aloha ny eo ambony fa tsy nisy nikitikitiany zanako telomenadana dia hoe izy daoly aza ny nampiteraka azy. Tena tsy ho amelako ly tio mpamosavy tsy vaniny io raha tsy migahatra any a. Raha tsy ny nataony mantsy izao mety mba velona teo ihany sombiny ena kelinay. Fa izao tokoa letsy e. Ahoana? Milamina ihany le amin'ilay japy nindramina tany amin'ny kakrabe. Inona moa le niantsony azy teo? Tsy tadidiko mantsy. Rambona Makoba letsy e. Makoba no anaran'le trondro nitantaraiko an'lahy iny e. Japy indray mandeha fotsiny dia malemy tsy afa-mihetsika amin'ny mpamosavy, raisi-potsiny rehefa maraina. Ka zay zany voatojo amin'ile hoe mpamosavy malemy ara-baky teniko. Elahy ty lesy. Mila mitandrina be nefa amin'ity rambona Makoba ity mba tsy ho verina tonga eny ampelantanan'ny fahavalo a. Fa ny mahatsara azy dia tonga dia atahoran'ny mpamosavy ny elahy rehefa mitondra azy io e. Ka raha zany ve tsy ho tonga dia fantany hoe misy an'ity aty amintsika? Ka izay le nilazaiko hoe mila mitandrina. Tena nanafatrafatra mafy mihitsy kako teo. Sady izy ino no nilovany avy tany amin'ny razambeny taloha be tany a. Efa vonona reto ny vatanda vitsivitsy sy ny presidam-boko tany. Ka hoana amin'izay no ataontsika? Efa miariva koa ity ny andro vao nalalaka ny akamaroan'ny olona. Arak'ilay nazavaiko an'ilay reny ihany. Tongavana tapitapika ao izy. Tsy maintsy ho tratratsika ho an-tranony eo ny hodiny. Avy eo amin'izay nga presidam-boko tany malala izay tokony atao aminy. Tsika sela ihany mandrodona fa sisan'izay avy ata tsy nanatrano mba tsy hamailo azy. Ndao ary. Hito eto le tranony. Ary misokasoka izany varavarana izany a. Aleo tontonona ihany e. Ody eo. Ody. To tsisy mamalika nefa ny varavarakely ambony koa aza misokatra. Hoay marina. Inona ty fatafapisaka mivoaka varavarana? Salandra mitatra ny voany. Hoe lany enjehako azy fa tsy amelako iny an'io. Lasa nanenjika tokoa tendry marina. Tena tsy malala maty. Tandrema tsara lesy ry tendry. Reny nisy vatandela vitsitsina naraka ny tendry nanenjika azy. Ary efa fantatry le rasana manga ary ve zany hoe ho avy aty izay e. Aleo tonga dia atsona ry zalahy sasany eo irosy amin'ny fisavanany ato. Ary mihidy be izany vavatohatra miakatra aty amin'ny efitra ambony izany a. Ato an-tany ato nefa efitra fandraisan'ny olona sy lakozia ihany. Ro ihany no misokatra. Mety ao amin'ny efitra ao ambony eo izany ny fandriny. Ary inona ny ao amin'ilay efitra ray? Io zalahy tonga dia mipiro ny vavatohatra. Hoay marina. Toa feno biby lavany midina avy any ambony antsany. Tena maro be sady vavety be. So ihany fa nisy nitondra fitaovana maranitra ny sasany tamin'ny zalahy reto. Aza miamitra izany zalahy. Tonga dia katsano amin'ny famaky. Aleo hiakatra moramora amin'izay. Maizina koa ato izany. Ao rehetra ity lampy fanao posty. Ary inona koa iny misidana ramartiny. Ay vorondolo. Efitra fandriny ity ray ity. Ary ny ato. Raha misy fanala zalahy dia areto ary. Hoay, inona dolo reto miantokantona amin'ny rindrina sy miakina eny anjoro-trano reto. Toa karazana tapakazo sy ody maro be anaty arona. Dray, ary misy tolan-dava ihany koa nge hito e. Ary iny tsy ampivoatra ny vololampy itsy. Ao ejerena. Andrekako toa razana. Razany sasakely efa karana. Efa ila tsisy nofontsony. Nofonosina toreny hoe mbola velona
reny. Misy sarona karony ty eto akaketo ty. Inona indray ve zao no ato anatiny ty e? Zanatry ve ho biby? Inona izany? Misy 5 izy reto. Aleo itsikolovina tsara. Hoay marina, tolela. Ty ray ty zao no mbola hita tsara hoe lela kely fa reto efatra reto efa maina. Nalaina avy tamin'ny razan'ireo zazana amin'ny saviana taolo zany reto. Zaza kely 5 zany izay ny matiny. Ela nanaovana ratsy ianao razana manga ka tratra ihany. Aleo alohan'ny taniana amin'ny tokony atao rapirezy. Avy eo tsy maintsy mamonjy any tendry any. Aroetiny ty ramatoabe ty. Aty amin'ny faritry ny fasan'ny tanàna nge zazany e. Ary lasa izara ry lasa zany teo e. Lasa tsy naraka diany. Ty izy ko to matanjaka be sady vetivety dia voalany daholo ny akanjony. Lasa izako amina lehany teo e. Samy afina ny ambadiky ny fasana any. Ny androko ty teny efa maizina. Mipotra ianao raha mafy. Tsy matahotra anao koa ny aty. Mpamosavy tsy vanina raha tsy noho ny nataonao zao tsy tokony maty mihitsy sombony aina zanakay. Mipotra ianao e. Tsy tokony ho faty. Tsy hampafirina izay mahatianaka koa nefa nareo e. Enoinao tsara fa tamin'ny maty ny zanako. Moa nisy olona azoko nomena tsiny toy ny ataonao zao. Misaora azy ianao nahita olona omena tsiny. Mbola zany ihany ny vavanao. Tena tsy vanina. Taiza sy taiza ny tsefa nalehanay mivady. Ny toe-jaza ihany taty aoriana kanefa voateraka ny faran'ny volana Jolay dia nalaina tamiko sady kanefa vao herinandro monjany mba nitezako azy. Tsy mba nianoka an'izany fananana sy fitiavananako izany. Tsy hatateraka amin'ny foko. Potika mihitsy azy. Tsy afaka nanome tsiny an'izaniza nefa tamin'izany satria ny averimberiny olona amiko dia ny hoe sitrapon'Andriamanitra zao. Izay ny laza. Fa tena ahoana loatra. Ampijaly azy zany ny sitrapony. Fijaliana no nieretako tao aorianan'izay. Opa sy latsa avy amin'ireo avambadika. Izy raha teo moa efa nahita beba mpiavaka tsisy nilaivana atsony. Tafaverina taty an-tanin'ny razako niaraka tamin'ilay zanako ihany any parany. Ny razana moa zany ny marimarina kokoa. Zao izy efa mana namana betsaka. 5 miaraka amin'ny anareo. Nifongarinao tany toy zany ny fatin'ny zanakao. Sy navelako any amin'ny tanin'ny mpakala tany ny zanako e. Amin'izao tsapany hafa koa ny fahoriako. Tsapany hafa mantsy ny fahorianao raha tsy hiainany e. Fa tsy fankahalana koa ve ny antony amin'ny savianao ny mpiarabelona nataonao toy izao e. Famonon'olona. Ianao nga mihevitra fa tsy konton'ny olombelona ny zazakely na dia mbola ao amboaka aza. Tsy fankahalana velively maneray isaky ny 3 taona izy. Isaky miparana ny volana fahaenina amin'ny taona ka ataoko mitovy daty nahaterahana amin'ny any. Efa maharary sainy ty ramatoa ty. Fatoko hitadiavana namana. Tena tsy vanina ianao e. Mipotra ho ahy ianao hifanandrina amiko raha tena vehivavy. Tena mahasasangy ty izany e. Tsy mbola fantatena tokoa mantsy ny herin'ny zao vehivavy zao a. Atako leo mahita ny tavako tena androany. Sady no nareo dia fantatry ny olona ny fikasako rehetra. Vita androany ny amin'ny teny. Ino marina fa mipotra sady manatona. Miboritana ambony ambany mangirana menaka sady vatany zany. Hita ihany na dia somary maisina ara ny tarabolana. Aleo avoakako moramora fiato ambadiky ny tanako ato amin'izay ty rambona makobo ty.
Ary mety tsy fantany ihany hoe misy an'ity atomatoy sa manatona akaiko toy izao tsaratsara kokoa izany raha ny lamoso ny voakendro kiakirabe. Manatona ihany, manatona foana iny amin'izay ary tatazy ny tiala-mpamosavy vaniny ty matesa fanganany Dray maika ho aizy ty tanana tsy mihetsika eo no every tena fa tsy fantatra nga hoe ny vatany iny tena fa ahoana koa ary zany atao tsy tafahetsika ny vatako ray manontolo. Efa napoiziko fa manana fitaovam-piadiny ty matoa samihafa sy mifanandrina amiko toy izao. Zay no antony taritako ateny ety amin'ny pasany ety satria tiany tena mahery ny otika. Ary io tena tery iny fatana rambona makoby iny haingana dia eo mandoalika sovaliko. Afaka ho aizy eo tsony zay efa voasaringotry ny aratondrazana mange. Andao amin'izay lalao sika. Tsika sy tena rery no eto. Fa reo namatena fa voan'ny odiny tambery-tany avokoa. Tsy ahita ny lalako mbany tsony. Eo, mandoly. Aizany ty tena. Andeha hianika nitsy vohitreto sa iodikodina manodidina ny faritry ny tanàna ihany. Eo mandoly. Tena tsy tompony tenako tsony azany marina. To manaraka fotsiny baiko ny tiramatoa be ty fotsiny. Ary aiza ary tojo hoe izay zany lary tendry vovoaty eto. Maty ho sovaliny ndraneny tondra tendry. Ary nanembona tampoka ny tendry teo koa zany. Mba nanao ahoana ry zay izy ihany. Andriamanitro, taio sy ampionao iny vadiko iny. Aingany tena mandehana mafimafy. Maty alohaliko marina. Aza beko nainga fa zapika tena. Ary toa mazavazava nge any amin'ny varatra an'izany. Marina ratsy tranomay io. Re razako. Ny zanako. Mayo zanako mayo zanako re olona. Ino fa mitsirika tsy nahalala maty namonjy nakany avaratra any. Tena tranondrazana manga zany io mayo. Ary mety rotody sy ny fokon'olona ny nandoro azy efa niverina ny aiko zany. Efa lefy niaraka tamin'ny odiny mahitao koa ngamba ny heriny. Ary fen'olona manatona nge makaty zany Tendry tsy maninona vela. Tena efa saika maty aletsy so ihany fa nalako ny doralizany le trano. Ary tsy mifanena taminareo nga raha zanamanga teo. Vao hitany fa may manko le trano dia lasa ny riotra tsy nalala maty nakany izy. Noho ny atezeran'ny fokon'olona dia nidoran'zareo le trano. Efa tsy tompony tena nitsony angamba izy iny no reo odiny mahitao. Nezahany zalany tazomina ihany izy noho ny menaka naosiny tamin'ny vatany dia tsy voatana. Lasa ny azakazaka niditra tao an-trano taoko. Inona moa fa tsy maikila ny araka tao. Nampalahelo ihany ny hafarany nefa amiko miendrika azy ny nanjo azy Ay ve zany ny zavatra rehetra nitranga taty. Misy farany tokoa ny zavatra rehetra. Namofo loatra izy tamin'ny nafatesan-janany raha araka le resaka nataony. Seza zany iriny fatratra dia izay ny nanosika azy anao an'ireny famosaviana sy von'olona rehetra ireny. Tena tsy mampino tokoa ny zava-nisy. Satria raha tsy noho ny fanampiny sombiny aina dia nanoho ny asa ratsy ny teny foana iny ramatoa iny. Izay vao tena mino aho hoe tsy asa maizina no niseho tamiko fa tena isombiny aina mihitsy. Efa mandram-piadanana amin'izay zany fanahany ankehitriny. Tena loza mihitsy koa aloha ny nataony.
zazakely 5 izany no matiny tao anatin'ny 5 taona. Ny olona moa tsy nisy nanam-po satria mifanelanelana 3 taona ny anatanterahany azy. Sady rehefa tena noadiadina ny ray aman-dren'ireo zaza izay teto an-tanàna dia nilaza fa tsy nisy vita batisa hono ireo zanany, fa isombonena irery ihany izany no nahavita. Izay reny tokony tsy hanaovany zanaka tsinitsinina ny ray aman-dreny satria mafy ny eretan'ireo, indrindra fa nireny izay mitondra 9 volana ny tsy fanananana ka azy efa tsy fidona. Mampanao tao foana tokoa ny famoizam-posy ny tsy fahaizana mionona ity rehefa tsy manakina ny fiainana eo am-pilatanan'Andriamanitra. Marina daholo izany rehetra izany fa efa hitsy ny fasana fa mba andrasonareo kely eto vetivety ahy. Iyo fa andrasana eto ndriko dia any ambany tany sisa ianao ry sombony aiko. Mino ahy efa eo atratra'ilay ray be fitiavana ny fanahinao ankehitriny. Ny nofinao ihany ny tototry ny tany sy nody ho vovoka. Aza dinoina fa na mbola tany amboka azy ianao dia efa nitiavinay. Fitiavana tsy manam-pahatamperana. Ary tsy ho adinonay mandrakizay ny fisianao na dia nandalo fotsiny ihany aza. Na dia tsy fahasambarana aza ny rahantsika ny aina teto an-tany. Veloma mandra-piaona izany zanako izany. Tsy maintsy mbola iaontsika indray andro any. Mandriam-piadanana nomeny avy sombonena malalanay aho. Natolotry ny asemo radio anareo teo Sombony aina. tantara nosoratany Toko izay Rararabe Manantsoa na Itokiana. Novelomin-dralala sy Christophe Rabe Armanana. Miaraka tamin'ny Louise Ravelsoa, Saolo Rakotina Nahary ary Nanja. Nandray feo sy nandrindra raha teknika Mamy Arvony. Nana Tontosa. Nanja Razafondrakota.